Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiara-banantsika amin'ity fotoana ity andro vaovao indray tsika amin'izao zoma 5 novambra 2024 izao manantitra ny arabo mampirarintso ho antsika mianakavy tafiditra atao ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada na ianao eto an-toerana na any ivelany dia hananterana n'izay arabo mampirarintso izay arabany manjaka miadana no anaovantsika azy samy mahazo ny lafin'ny rehetra mihitsy ny lafo valo hatrany apitan'ny ranomasina. Raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra rehefa zoma dia eo ny famakavakana hiakatsehatra ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny alalan'ity Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahenina ny député Todsoa Andriamampandry izay député polyvalent député bogosy ao amin'ny daholo ny atao hoe fahombiazana rehetrarehetra ny fahaizana amin'ny lafiny maro ihany koa akoatra amin'ny maha-député azy dia maro ny sehatra izay zaniny zany eo amin'izay hoe fampandrosoana ny firenena izay fampandrosoana ny fiarahamonina be dia be ny zavatra ho teneniny eo akoatra izay ihany koa dia mbola ho avy eo ihany koa ny député bogosy anankiray dia ny député rastany voafita amin'ny alalan'ity Madagasikara atao amin'ny boriboritany faharoa polyvalent koa zany député izany hitatsika izy any amin'ny solombavam-bahoaka any amin'ny Antemmerany dia hitatsika koa izy sur terrain ary zava-dehibe izany rehetra izany. Eo ihany koa ny namana fanira zafimanantany izay hitondra ihany koa famakavakana isan-karazany ao anatin'izany fandarana rehetra zany. Ny firariana dia ny hoe niarahanao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada hatramin'ny farany ka tsy sanatria hoe fotoana verimaina, sanatria hoe tsisy atao ka ndeha hieno sy anaraka miara-manonja MBS Radio Mada fa ny fanarahana zany fandarana zany dia azahoanao zavatra maro amin'ny hiatrehana ny fiainana sy ny fanarahana ny raharaham-pirenena. Zay ary ny hoe latompolasy tompovavy fa hiditra amin'ny votoatany isika miaraba ny fanira zafimanantany ndao ary zatsisy. Miaraba andrena sady misaotranao ihany koa manokatra ny fandarantsika miaraba ny faly sy ny teknisianina zay miara fanampy aminy ao ambadika ao ny namana izany ao lalaina dia miaraba ny lalaina sy faly ny namana rehetra manko zany tsy maintsy encouragena satria tena vezivezy manao anty asa zay fizarambavao amintsika ity dia ny any ambony any dia arabaina avokoa zany indrindra ny any amin'ny Radio Mada etona dia anaovana fisaorana kokoa i tontolo ala zay niantso teo any Belo Surturbieny izy no misy azy dia eo amin'le croisement ho any Bemanonga mieno miondana ny fandarina dia arabaina ianareo any zany ny any Ambohimanarina any ry Rahery dia nisy nandefa hafatra taty amiko taty dia arabaina ianareo zany maro dia maro dia maro dia maro dia maro nanaovana zay kokoa zay fa atao fahobelo izy androany fa etony mody tsy miteniteny zay ny namantsika sady manamboatrana ihany aloha zany fa sao de ohatrany tsy mety kely mody tsy miteniteny zay ny namantsika rina fa androany dia mitsingerina androany ny tsingeritaona zay nahaterahany fa 20 ny volana novambra dia arabaina zany rina amin'ny anniversaire ny androany efa ao anatiny tena hoe fahamatorana tanteraka satria efa zokonjokony tiako tenenina amin'izany asy diso hoe efa manampika 50 mahery dia ndikan'izay zany efa petsaka zay vakivakim-piainana nandalovan'izay tsaroko le tononkalo miresaka vakivakim-piainana dia zay mihitsy le izy nanitraika efa niasa fanaovan-gazety telopolo taona mahery ny fitendrena orga ny tontolony any am-piangonana ny rehetrarehetra zava-dehibe zany dia arabaina dia ho lava andro iainana zany zay firaritsoantsika namana Rina Rabe Mananjara ny fotoana ihany koa tsy maintsy ezahantsika ho alamy matsara akoatra ny député Todsoa dia ho avy eo ihany koa ny député Bogosy etsy amin'ny boriboritany faharoa Randrena Stanislas na Rastany efa ny andalana izy hamonjy an'ity fiainana amintsika ity fa ho an'ny député Todsoa aloha zany dia efa raisitsika avy hatrany eny Ambohimanarina eny miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka anaovako tsetsatsetsatsyaritra kely ihany aloha zany fa anaty mondial tsika izao rehefa nisy mifampiresahana tany aloha be tany miresadresaka mondial nisy fotoana ianao maka Argentine maka Brésil Argentine aloha somary tratrany tsy napozina ihany député Todsoa Brésil nandresy alina dia rehefa any ampovoambony ihany mba antanina kely satria sady mpanao fanatanjahantena mbola milalao baolina tsara ny député Todsoa ary
anisany miarika lalao samihafa firalahy na lalao any ko amina vétéran eny ny tahakan'izany moa de fitazaim-batana de resadresaka kely amintsika rehefa tonga zay ahafahana miresaka kely momba baoly zay. Miarahaba Andriamatoa Solombaboaka. Miarabanao Faniry ary any koa miaraba ny vahoaka malagasy rehetra indray zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja ary fantatray fa liana de liana foany ianareo zany manaraka ity fandarana miara-manonjy ity ahafahantsika zany mifampitaiza, ahafahana mifanakalo-hevitra, ahafahana manome vaovao sy mamakafaka ny toedrarà ara-politika, ara-toekarena ary ara-tsosialy eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa dia sara amin'ny mahazatra moa zany dia miaraba manokana ho an'ireo olona zay manana anniversaire androany 20 Novambra, anisan'izany ny namana Rina zay iarabanina manokana natojo zany anniversaire zay andro manatantara ary daty malaza ho azy ao anatin'izay ary io moa tsy ny taona akory ny mahakely sy ny mahazaza sy ny mahalehibe fa ny fisainana ary raha hitantsika ny fisainana tena hoe tena fisainana mbola tanora ary feno fahamatorana raha mahita koa tsika ny endrika sy ny vatana amam-bika de tena mbola mitazona tsara mihitsy zany riny zany ary petabery ny olona manontany hoe efa manambady ve izy, efa manambady sy niteraka izy ao anatin'izay ary de mirary soanao namana Rina mirary soa sy fahasalamana ary fahombiazana ho anao am'izao anniversaire nao zao ary tsy hainao rery fa zay olona rehetra manana ny anniversaire anio. De tahian'Andriamanitra re ianareo am'izay zavatra rehetra ataonareo sy ho kasainareo. Eo ihany koa zany dia miaraba ihany koa zany reo manana manjo rehetra zany ary mankahery zay manana manjo rehetra manam-pahoriana zany am'izao fotoana zao de miara-miompina alahelo am'ireny zany ny tenako. Eo ihany koa reo olona zay marary any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any an-trano zay tsy mahavita intsony zany ny mitondra ny fianakaviany any amin'ny hôpitaly noho ny fiainana zay mialafo ny vidim-panafody dia maro ikekanareo zany no iaran'izany ka dia mirary soanareo ary mirary fombiazanareo zany ao anatin'izay. Tahaka ny mahazatra moa be nareo mandeha faisamesa aty sy miantso ataovy kokoa Andriamatoa Sombaboaka ny manapetra moa zany ny fotoana sady izay avy eo mbola monjy ny ady hevitra sy ny fivoriana momba ny teti-bola-panjakana satria androany zany no atao zany fandaniana izany teti-bola-panjakana zany de tsy maintsy amonjy an'izay zany ny tenanay fa na izany anaty zany dia kokoa manokana aloha ny olona avy any amin'ny afaritany no alefatsika aloha zany satunany fa manaraka indray ny hafa dia kokoa ho an'ny Monsieur Terry zay jeune team any amin'ny commune rurale Satrandroy Ambodilazana Totomasina 2 dia eo koa zany ianao Monsieur Joelson zay ex-chef zapy any Andriba Maheva tanàna kokoa manokana ho anao. Eo koa i Rojo Antoine zay troisième année amin'ny université Andrenjato zay mpitarika tanora ihany koa izy avy any Ambatondrazaka izy io eo koa miray farany aina kokoa manokana ho anao zay mpanaraka tsy tapaka ny miara-manonja iny amin'ny faritra Masenga iny zany dia arabaina manokana anao dia kokoa spécial zany ho anao. Dia kokoa manokana koa ny avy any Fianaratsoa de indrindrindrindra zany fa misy tena olona mpitarika any zanaka Kambomanarina Madame Miora zay mipetraka ao Tanjombe avaratra zany izy. Dia kokoa manokana koa ho an'ny tahina zany zay mpiara-miasa kaiky amiko Faniry assistant parlementaire zay mitety ny faritany izy am'izao zany no ny asa mandrarany ary manetana koa zany ny mpikambana rehetra zany mba hifo ary mba hitondra ny anjara birikiny ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Eto Antananarivo indray dia kokoa manokana mba ho alefa sary mihitsy angamba ty fa ataoko kokoa spécial mihitsy dia kokoa manokana ho amin'ny mpiara-miasa eny amin'ny Gaboribory tamin'ny fahaenina satunan'izany dia io mitazona micro izy délégué teo aloha Feizoro
kokoa manokana ho anao raha lafa tenina bôgosy mihitsy ianao a miaraka amin'ny madinesy a ary miaraka amin'ny akanjona pikabary a dia mirary soa anao a ary misy hatrany ny fiara-misalahy ny fijoroana trano zany a ao anatin'ny atokotima zany a eo aminy a sy eo aminay a reo koa zany a de kokoa manokana ho anareo efada eo a raha mora mety raha volana ry nasandratra io koa derege fezo de kokoa manokana ho anareo efatra amy rahalahy ary tena hoe mahay mikabary a kokoa manokana koa ho an'ireo solontenany mpitarika amin'ny pikabary rehetra reo zany a dia kokoa manokana ho anareo ry zalahy zany a fa tena mahafinaritra ny fiarahantsika zany a tamin'ny heriny a tamin'ny fanotronana ny fizami dia eto koa dia tsy haiko nanao kokoa spesial zany a ho an'ny mpiara-miasa akaiky a de eo moa zany ny mpanolotsaina tanàna teo aloha zay mpiara-miasa akaiko amiko am'izao fotoana zao a de i monsieur Faly zay mipetraka eo am-bomiadana avaratra mirary soa anao rahalahy ary izy moa zany de tena isaorana manokana fa de tena hoe mbola tena ao anatin'ny atoko timy izy a ary tenina mpanetana ary tsy ho ela dia isa ndraikitra zay iarahana aminy zany a eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa tonga ny fotoana zany a tsy ho ela andraisan'ny atokotima ny fahefana rehetra zany a na amina présidentiel io a na amin'ny ben'ny tanàna sy ny kampanolotsaina zany io a de tsy adino zany CM Faly zany a zay eo foana na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana ary tena mahafinaritra ny fiarahana aminy eo koa dia kokoa manokana ho an'ny ex président ny ADS monsieur Lalao zay mipetraka ao Anosivavaka dia kokoa manokana ho anao a ary da mahafinaritra foana ny fiarahana hatram'izay ka hatram'izao a dia kokoa manokana ihany koa ho an'ny président Lanto ao Akazomanga zay manaraka tsy tapaka zany a ny miarira manonja izy moa dia mpitahiry vola ny destime mafaniry eny ao Ambohimanarina de lehilahy tena tsotra olona Andriamanitra ary tena olona tena mahafinaritra ary mamihotitra eo amin'ny fiarahamonina zany a izy ity de io ihany koa dia kokoa manokana ho anareo rehetrarehetra zany a zay mpiara-miasa rehetra zay tsy voatongoketo ary ny mpitsapa maraina de eo ry Anorobe eo ao Anosory Dany maro de maro Rabe Milolo maro de maro ianareo zany ao anatin'izay a dia mirary sosy fombiazana ho anareo farany fa tsy kely indrindra zany a de kokoa manokana ho anareo gasy rehetra any ivelany zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja ny any La Réunion any Casson any Europa rehetra iny any États-Unis any Japon any Chine any Afrika de abetsaka zany a no manaraka ka tsy tapaka zany a ny miara-manonja ao anatin'izay eny ara zay ny amin'iny fa tonga de andeha raharaham-pirenentsika député Totsoa raha ny fantatra de ao anatin'ny eny alohan'ny atongavanao anatin'izay ny zavatra ny azakazaka be omaly sy fakomaly satria de Antorin'ny Gel zany na ny vondron'ny mpanondrana lodisy ny ampitarika eo anivon'ny Transparency Madagasikara ny PCA zany a sy ny talepanatanteraka zany a Transparency zany Ramatoa Ketakandrina sy Andriamatoa Dominique nandeha teny anivo ny police économique andraraha ary ny ampitsoniny nomaly de hoe akarina teny anivo ny fampanoavana zany hoe ny deferena nalefa lay antota taratasy mba ahafahan'ny fitsarana maka ndraikitra rehefa noenona zany teny amin'ny police économique de teo ny rehetra ny andry fa nandritry ny fotoana iny tapa maraina iny député Totsoa de mbola ntoly izy après midi kely tato a de andrarakopana ny fanambarana rarakopana fanambarana ny société civile ary tonga hatreny anosy ny société civile tena nanamafy olona firaisan-kinan'izy ireo ary manohana ny Transparency International hoe tsy ekena lay fanampenam-bava manao ny asa ny société civile ary miezaka miteny ny zava-misy eto Madagasikara de rarakopana ihany koa tamin'ny tambajotra sosialy tamin'ny serasera rehetra ny fanamelohana nataon'ny mpanao politika sasasany amin'isan'izany ny filoha Marc Ravalomanana izany fa ny tena goavambe ihany koa ankoatran'izay nresantsika izay tsy de fahita firy fa fahita
Italia izy fa nahita sehatra iresam-pirenena marobe ao zany ny Amerikanina vao maraina nandrotsaka fanambarana, ny Amnesty any Afrika Atsimo, ny Frantsay, Norveziana, ny Allemagne, ny vondrony Europeana, ny British moa zany ao anatin'izany marobe. De tsy fahita amina tranga indrindrandrindra ity fanjakana amseho mafy be ity ny hoe misy annulation na déferment. Député Todso, minao fanarian'io vaovao iny ianao maly, mba fomba fijerinao am'zany trangan-javatra zany. Ya, eto zany dia mamenatra hoe misy organisation transparency internationale zay manany maizy azy eran-tany dia zay miteny amin'ny zavatra tsy mety indrindra fa am'resaka kolikoly eto Madagasikara dia maningotra ny sasany le izy, miteny tsy mety ataon'ny sasany le zany dia reny zany no zavatra atao ao anatin'izay. Tsy mety ny zavatra tahaka reny ary tena enatra eo amin'ny firenena le izy fa jereo nge nampanatsoana ao amin'ny policy économique zao le mpitantana mialatsina no anarana ikambata ketaka zay fantatsika amin'ny hevitra sy fahaizany sy ananany ary le entité zay misy azy de transparency international manana maizy azy de nampanatsoana de tsy vitany hoe anaonaovana enquête amin'ny policy économique no zavatra navoaka ny transparency international fa mitady sady tonga de hoe ho deferena sasady zany io gamatamy io. De hitatsika am'zay zany ny tsy fankasitrahana nataon'ny mpiara-miombona antoka rehetra jereo nge fa tena hoe ny ambassadeur rehetrarehetra ny Union Européenne zao jerevantsika reo, ny ambassade ny France, ny Allemagne, ny Angleterre, ny États-Unis be da be ao anatin'izay zany dia manohana mivoaka malagasy ry zareo miara-miombona amin'ny fiarahamonimpirenena rehetra zay tena hoe manohana daholo ny transparency international am'zao ady amin'ny kolokolo ngeny atao ary manohatra ry zareo zany amin'ny hoe zay manotohana ny fangararana sy ny fandraisana andraikitra ary ny fahalalana maneho hevitra zany. Zany hoe zao zavatra zao zany de hoe tsy tian'ny mpitondra am'zao mihitsy zany ny sy ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra rehefa miteny maneho ny hevitra zany le entité ao anatin'izany ary entité manana maizy azy ary manampy nge am'raharaha-pitsarahana sy any ampaky nge ny zavatra ataony ny transparency internationale ary io tsy hoe association kely io na organisation kely na ONG kely fa manana ny lanjany ary tena ngeza de ngeza olona professionnel ao anatin'izany. Ka eto zany de ny tenako amin'ny masolom-bavomboaka zany dia mitovy ary miray fo amampanahy amin'ireo comité international sy ny fiarahamonim-pirenena rehetra zany de ao an-damosy ny transparency international ary manohatra ny zavatra atao zany amin'ny mpitantana ao amin'ny transparency international. De zao de voantsy koa zao ny PCA ao anatin'io transparency international io. Ka hoy izaho hoe nareo zany tena tsy mataty mihitsy ny zavatra hevitra madio, tsy mataty mihitsy ve zany nareo amina critique constructive ary matoky ny olona mamoaka an'ireny misy investigation natao tao nisy enquête zay natao nge tao fa maninona ny manao zavatra tahaka zao de zao de famenarana zao hoan'ny firenena mihitsy fa jereo de hita eo izy raha safaniry comité international mihitsy ary le tena matanjaka indrindra eran-tany lefitra ihany nge reto micontre am'zao zavatra tsy maintsy milefitra ianao de ho hita eo raha sa zany ao anatin'izay fa zay ny ataoko hoe totoka mba hitandrina ihany tsika zany amin'ny zavatra zay atao zany tahaka izao fa tsy manaonao foana zany ao anatin'izay ka dia miombon-kevitra miray fo amampanahy ny transparency international ary ao an-damosy ny madame ketaka sy ny PCA ny transparency international zany ny tenako amin'ny mahasolom-bavomboaka ary ny vahoaka zay ao an-damosy koa satria ny tena solombamoaka ny Madagasikara dia misy manana tena fa te hiady amin'izany kolokolo zany daholo ny vahoaka malagasy rehetra tsy hankanavaka dia manohana ny transparency international amin'izao toe-javatra zay tena mampalahelo eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Zay ny mikasika an'iny io moa zany mbola
rahantsika ihany izy iny a député Totso ho hitantsika hoe altraiza le fahasahiny le izy satria raha manao annulation na déferment nandeha atao hoe nahemotra mihitsy aza de le olona moa zany mbola mandehandeha any de zavatra tsy de fahita zany fa matoa tonga am'zany misy zavatra be tabe mitranga any ambadika any député Totso iresaka nambony manarina ve tsika alohan'ny hiditra satria ny asa tsy lany ho anambony manarina iresaka kely an'izay tsika satria miazakazaka ihany ko zany lay asa ho an'ireo fikambanana samy hafa any ambony manarina député Totso. Ya 3 minitra fotsiny kakavany a manjary malahelo zany ny olona zay voakasika am'le asa sosialy a de mba voaka ny technicien ao angambany a le fomba fanao moa zany a kolotsaina mahafa nambony manarina de eo zany le fahoriana faniry mba hitan'ny avoka ohatra zao zany le izy de le lefatsika somary aingana kakamba le izy de eo zao le trapa aoriana de ireto le fokon'olona mitsangana zany ohatra zao zany le mitsapa le mampahety le mitsapa maraina le amin'ny 5 maraina katramin'ny 9 maraina de ohatra zao le izy de reo zao ny fikambanan'ny fikabana miaraka amiko zany sy ny mpiara-miasa mamangy le olona trapa aoriana zany de vao marina zany de tonga daholo ny olona de reo misy vary avety zany zay ataon'ny olona tsy mila kabary tsy mila anava de tonga ny olona de mitsangana de hoe mamangy mifaorina de tonga de tonga zay manolotra ny vary avety zany ao anatin'izay reo zao anisan'ny pitarika daholo zao reny ny to ny fiarahamonina tsotra zany manao ny adidiny amanandraika zany mba ho hitan'ny fiarahamonina zany zao zany ny satunany zany hoe fitsapana mamarela zany eny ambo manarina zay manaraka zay ihany koa zany zao zany na maraina io amin'ny 10 maraina zany de kolotsaina ny fiarahamonina no kolotsaina zany zao no fifankatiavana ny fihavanana no firaisankina zany zavatra tahaka izao manaraka an'io ndray zany zao dia tamin'ny herinandro de nisy zany zay famoahana ny pikabary tao anatin'ny afizami io ny tena kofaniry nanao satroka gabetsiny eo zany dia nanolotra zany ny tenako lamba ho andry zareo 70 mahery akanjo tsara tao zany ho an'ny fizami rehetra zany dia nanoana ihany koa de reo koa zany misy mpivoaka zany misy ankizy koa zany vao mivoaka tamin'ny resaka kabary dia nanolotra koa zany tena koa zany hoan'izy reo zao zany zareo ny voaka zany tao anatin'izay fikambanana izay ary nafinaritra fa tonga tao daholy ny mpitarika ny mpitantana ambo manarina na faniry nanosina sy namme voninahitra na izy zany na iza de tonga daholo zany namme voninahitra ary tsara be le fisakinany ambo manarina zany fa tonga daholo zany ny olona rehetra na olom-panjakana io na olombe tanàna io na iza zany fa me voninahitra zany zay mahafa ny ambo manarina sy ateroka zany tsy mijery loko politika fa na izy na iza zany de mifanampy sy mifanohana ao anatin'izay dia mbola mitsodrano zareo zany zao raha mora mety de mitsodrano amry zareo aho ny fizami areo koa ny fikambanan'ny pikabary rehetrarehetra eny ambo manarina misy ao ny fipia fikambanan'ny pikabary na mbodimita amiray ny fikambanan'ny pikabary na ny kinty izy ambodiady areo koa ny zaema sy ny anosy besay vola ary ny fikambanan'ny pikabary rehetra eto Madagasikara dia manohana anareo satria mahafinaritra le sotoavana malagasy zany zay fijoroana am'izay kolotsaintsika zay mahafatsika manerana maneran-tany zay eny ary zay ny amin'iny député Totso ny zava-misy ambiance be ny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ity androany ity zany aloha satria dia isy fivoriana mikasika indrindra ny teti-bolam-panjakana ito adevitra be ny amin'ny hoe tongaram-potoana tsy tongaram-potoana misy fepetra daholo nge zany satria misy an'ilay hoe loi organique ny teti-bola io tsy loi organique io fa ny loi organique tsara antsika ihany manitra an'izay zavatra zay moa zany fa tiatsika tenenina afahana izy ao
betsaka nefa fanazava-kevitra nisy ihany koa fandrona adevitra samihafa nentin'ilay ministra tompona andraikitra fa amin'ny mahasolo-mamboaka ny député Totsoa tsara angamba mba hainona ny hevitry ny solomamboaka Totsoa Andriamampandry mikasika ity teti-bola-panjakana ity satria de ipase vote le izy andrano zany na hoe hiditra amin'ny latsabato iny latsabato moa fomba fiteny fa adoption zany fandanina eo anivony ny anteny miaram-pirenena amin'ny ankapobeny moa isika na ny avy aty amin'ny antokotiky Madagasikara sy ireo tsy miankina na antoko hafa ny tena miasa saina amin'izy ity fa ho an'ny maro anisa de avy hatrany de manangatanana tsy mamaky tsisy fanontaniana tsisy fanadihadiana fa misaotra tena androso Madagasikara tena zao ohatran'izay hatrany hatrany député Totsoa. Ya lava de lava ty loi de finance initiale ty raha hoe hojerevantsika eto faniry fa tiako résumena mivoaka amin'ka malagasy zany hoe inona ny tena hoe votoantana ka mahakasika zany ny fiaina amin'ny vahoaka malagasy mivantana ao anatin'ity LFI ty na hoe loi de finance initiale. Ny LFI moa zany de aim-pirenena io ary tena hoe miankina amin'io daholo zany ny fitantanana, ny volam-panjakana, ny fanatanterahana, ny vinavina rehetra zany amin'ny taona ho avy ho an'ny ny toekaretsika zany amin'ny ankapobeny. Ny voalohany zany faniry io LFI io dia tsy mitondra ny vahoaka malagasy any amina fampandrosoana, tsy manamaivana ny vesatry ny vidim-piainana eto Madagasikara, tsy mba mijery ny maro anisa zany hoe ireo olona sahirana sy ny tatsaha zany ity LFI ity. Ary azavaiko eto le izy manarak'izay aloha faniry de zao misy lalàna nge mifehy amin'io ary io de voasoratra tsara ao anatin'ny lalàna fa tokony fahatelopolo ny volana oktobra farafatarany dia tokony voatrany amin'ny antemera-pirenena ary voazara any amin'ny solombavam-bahoaka ny teti-bola-panjakana voasoratsy ny lalàna zany fa tamin'teo nge faniry tamin'ny herinandro nge voaray le izy nefa misy solombavam-bahoaka samy teny efa naray an'izany mandaingy zany ao anatin'izay zany zany de efa hita hoe tsy manara-dalàna ary tokony tsy hisy kory ny débat zany sy mifankataovana an'io loi de finance initiale io raha araky ny lalàna nefa ny solombavam-bahoaka mpanao lalàna de tokony tsy manan-kerigna zany aloha io loi de finance initiale io misy profo be dabe nge zany efa naseho an'ny solombavam-bahoaka zay aloha zany de ty tena hoe mampalahelo zany ny zava-mitranga nataon'ny gouvernemanta sy ny ministeran'ny finance sy ny toekarena zany zay tsy fanajana ny lalàna zay. Tsy vitany zany any faniry fa raha ny fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy ataoko mazava hitan'ny vahoaka sy hoen'ny vahoaka le izy de izao ny taux d'inflation nge am'izao fotoana zao de miakatra zao tsika miteny zao teo alohan'ny tsika miteny zao zany de efa 9,8% ny taux d'inflation na ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara efa kely tsisy 0,2% tsy 10%. De zao raha mamaky loi de finance initiale ianao de tsy sahandry zareo tenenina eo ny volana zay itsatsika ty sy amin'ny décembre fa jany volana olo izy 9,8% le izy satria nahoana matahotra izy nefa tokony voasoratra eo zay de zay indrindra fa fiainana le izy satria fatany fa hiakatra à deux chiffres hiakatra 11 na 12% zany taux d'inflation zany am'izao tsika miteny zao sy amin'ny farany taona ary mampiongana gouvernement mampiongana zany zay nge le tany Grande-Bretagne le nampiala le Boris Johnson efa tokony à deux chiffres zany hoe rehefa à deux chiffres izy de hyperinflation zay indrindra ny anarany ao anatin'izay ary ny inflation tompoko de misy karazany telo azo avy amin'ny inflation ho azavaiko tsara izy hoen'ny vahoaka tsara ary mba hoaindry zareo tsara le izy ny inflation dia ny voalohany misy natao hoe inflation par le coût misy natao hoe inflation par la demande
ary misy natao hoe inflation par la monnaie. Voasoratra anatin'io LFI nefa de hoe ny fampiakarana ohatsy izy ny karaman'ny mpiasam-panjakana no ampianana ny vidim-piainana na ny inflation eto Madagasikara. Tonga de hoe za hoe diso be zany vao namaka de hoe diso zany tsisy paitokarina ve tao aminareo na mahay finance publique ary fitondram-panjakana fa ny atao mba ampianana ny inflation na ny vidim-piainana de zao ny voalohany dia tsy maintsy ahena aloha ny croissance ny masse monétaire. Ny faharoa tsy maintsy ahena ny demande na ny filana ao amin'ny firenena anankiray. Ny fahatelo no tokony ataonao de tokony hampiakatra ny fahefa mividy mivoaka amin'ny malagasy no ataonao na ny pouvoir d'achat. Dina moa natao amin'izany tsy maintsy ahopana any amin'ny vokatra anatiny na amin'ny famokarana anatiny toy ny fambolena ny teti-bola mpanjakana de rehefa entanina reo maronisa mpamokatra ireo mba amokatra anatiny de avy eo ianao afaka manondrana any ivelany manao ny exportation de miditra ny devise avy eo de manambola le firenena de misy fiantraikany zany amin'ny taux de croissance de miakatra koa ny fahefa mividin'ny olona ao anatin'izay. Ny manaraka ihany koa raha tianao hiena io inflation io dia omena asa maharitra nge ny vahoaka malagasy entanina ny mpandrara ny mpiara miombonantoka rehetra anangana orinasa dia miasa daholo ny olona ao anatin'izay. Izay tompoko ny fampianana ny inflation ny fampianana zany de hoe fampiakarana fahefa mividin'ny olona aloha natao fa tsy tantaratra anatin'ny LFI mihitsy. Izany hoe zany zay hoe mila jerevana angan'izay. Zay mila jerevana nefa tsy voasoratra ao anatin'io LFI zany ary tsy tantaratra ao anatin'io. Izy zany hoe raha tena nanao any LFI zany izy ka hijery ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena de tokony isy an'izay faniry stratégie anaovana an'ireo teneniko ireo ary tokony iompana any amin'ny fambolena sy ny fiompiana satria zay no maro anisa tokony nampiakarina zany ny teti-bola ho an'izy ireo. Fa tsy nesika zany fa ny ministera ny communication ndray ohatra any nampiakarina ao anatin'le izy. Ministera tsy le marano mivoaka no nampiakarina ao anatin'le izy. Ny présidence koa nampiakarina ao anatin'le izy. Ministera ny communication zao nampiakarina ao firy. Nefa maninona ny vahoaka malagasy apahany ihany maty sady jerevana amin'ny guerre mondiale eto amin'ny tany sy ny firenena. Malelika ny olona amin'izany nefa ny teninao de fampanana zay nataonao de be da be nataon'ny filoha hoe tsy maintsy mijery guerre mondiale tsika reny zany de zavatra anisany tsy mampety an'ity LFI. Manarak'izay voilà zao koa faniry hoe ny taux de croissance dia tokony ho 4,2% amin'ny 2023. Miazoazo eo foana. Ahoana ny fomba nanaovanao an'izany ary teo ary tsy tratra tam'ty nitady 5 angery zareo nisy fotoana député ya fa tsy tratra le izy ary teo ary tsika tamin'ny 2019-2020 miipa nge moins 7,6% ny taux de croissance teto Madagasikara amin'ny fomba ahoana nanampiakarinao an'izany. Ny azy zany de chiffre fotsiny nosoratana de ambamboarina ao anatin'izay azafitahanao le vahoaka. Zay sy olomba vahoaka mba olona nianatra malala ny antsipria nge momba an'io zay zany faniry de anisany tsy mapety mihitsy hoe tsy misy fiatraikany any amin'ny fahasarana amin'ny vahoaka sy amin'ny lafiny toe-karena ty loi de finance initialité. Manarak'izay koa zany faniry de ao anatin'io koa zany de izao resaka tany fantrana eto Madagasikara. Ny banque mondiale de niteny hoe ny tombo be mihitsy ny tany fantrana hatramin'ny ny dirany zao fitondrany zao satria am'izao tsika miteny zao faniry de 81,9% ny tany fantrana eto Madagasikara. De raha zao no mitohy izy ny banque mondiale de amin'ny taona ho avy de ho lasa 81,2% ny tany fantrana eto Madagasikara. Tadidio nefany fa tamin'ny 2018-2019 zareo ny tondra teo 70% nge Zany hoe fa ny tany fantrana teto Madagasikara tonga teo ry zareo reto zao zany niakatra be
efa ho niakatra 12% zany a ny tany fanitrana eto Madagasikara zany veterariny de manaraka zany tsika mijery ny ele fixe tokoa zany tsika faniry jerevana le trosa-panjakana zany ao anatin'izay ny trosa ivelany de jerenge faniry ny tombo be raha oharina tamin'ny LFR ny trosa ivelany zany zao a de lasa 1058 milliards d'ariary aiko akandrona daholo faniry a za mantsy raha kajikajy a aiko io ny tombo 1058 milliards d'ariary ny trosa ivelany ary ny trosa anatiny dia 355 milliards d'ariary ny tombo be zany le izy de ataovina daholo zany trosa zany tady diodio nefany fa itroso io nge tsy omenina fotsiny fa tsy maintsy averiny io ary tsy maintsy misy zanabola intérêt zany a alainy mpiara miombonantoka zany a ao anatin'izay de zany hoe sady vesarinao trosa zany le firenena le vahoaka malagasy ny zavatra ataonao de tsy mba mijery le fahefa mividin'ny vahoaka malagasy ianao ary le fomba fizerenao ifezanao le vidim-piainana zany a dia tsy misy am'izao fotoana zao tena mampanaelo a aza manantenan'io zany tsika ary vahoaka malagasy amin'ny taona ho avy zany satria aim-pirenena le loi de finance initiale tsy mitsinjo ny fiainantsika vahoaka io tsy mitsinjo ny hitatsaha io tsy mitsinjo ny chômeur io tsy mitsinjo ny mpandraraha io za moa de nametraka fantana misy faniry tao amin'ny travaux de commission aisako roa andro mahery fotsiny faniry nanaovana travaux de commission na loi de finance ao anatin'izay nefa toko manana ray volana mahery ny solombavam-boaka andinihana an'io de roa andro fotsiny de nametraka misy hoe inona ny fipetra raisinareo ho an'ny orinasa privé eto Madagasikara zay niaran'ny Covid sy niaran'ny redressement fiscal faniry de namaly moa ny DGN po tsy zay no tokony nanao an'izany fa sarotra zany a fa tokony nisy a ny zavatra amin'ny amnistia fialalana bala zany tao faniry ao anatin'izay nefa lazainy teo a ary nangory visika ny solombavam-boaka zay nanatrika an'izy ao anatina travaux de commission 30 000 zany nisan'ny orinasa niaran'izany redressement fiscal zany eny zany a de antanina hoe firy ny taux de pression fiscal de tsy misy nge hoe tsy voasoratra ao zany de mahagaga loi de finance nge ty de tsy misy kory ve ny firesahana ny taux de pression fiscal ao anatina loi de finance zany hoe tandrametaka sy tefo maika faniry nanaovana an'io akoatra zany vahoaka malagasy a zay nisany tsy mampety an'ity loi de finance initiale ty zay critique enan'io de izao resaka solika voalaza koa zany a ao anatin'io fa ny TVA zay lena misolika am'izao dia 500 isanjato de mampime an'lizy sady matsikaiky de hoe mety isondrotra mety ozy a mety isondrotra 20% ny etra zany a atao amin'ny solika mety mila précision ianao raha manoratra loi de finance akarina le zany izy tokony miteny ianao hoe akarina 20% le izy ny atsaetsika le izy na hoe ahidina le izy fa hoe mety hiakatra ozy izy tena manoko toto tena kitotoa le zavatra mety ahoana précision io chiffre io anatina loi de finance chiffre de fanazavana e mety ozy izy le izy satria matahotra le vahoaka malagasy zany ao anatin'le izy hoe satria rehefa miakatra ny solika de miakatra daholo a na ny vidim-piainana na ny frais na ny ofatrano ao anatin'izay de ohatra zay koa facturena jirama hiakatra koa ny redevance maro isan-karazany hitatsika am'izao nge zao e facturena jirama zao jereo faniry a tsy vitany hoe délestage sy tapaka lava ny rano ny jiro any faritra maro moa zany de tsy misy rano madio misy ny olona ao anatin'izay fa jerevy ny facturena jirama am'izao fotaon'izao fa tsy laitra nge faniry tena tsy laitra satria tsy voagerena zareo tsony zany a ao anatin'izay ny solika ty de efa niteny tsika teto faniry fa hoe ampiaro ny atao hoe vérité de prix satria mitsikevaiva foana nge
ny vidina solika amin'ny barile de tokony anaraka an'izay tsika ary mpiara-miombonataka de efa manery ny mpitondra hatramin'izay hoe tokony ampiarina le vérité de prix amin'ny solika eto Madagasikara fa zao tsika de vao mainka anana compagnie pétrolière trosa orchine 4 miliara d'ariary ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay zany anisany koa zany zava-mitranga amin'io loi de finance io taiza nisan'izany fa hoe possibilité d'augmentation ozy izy amin'ny hetra amin'ny 20% na solika ao anatina RFI possibilité mila précision rehefa manoratra loi de finance tompoko tokony ianao zany raha matomy ministra nareo ao anatin'io ministère io fa inona fotsiny baiko ve no ataonareo de mandeha any am'tsisy ve nareo anatin'ny lisy zany hoe zavatra tsisy zany ty loi de finance initialité efa be zay namakina loi de finance zany faniry fa tena tsisy ity zavatra atao anatin'ity loi de finance initialité santionany koa faniry raisy kokoa amin'ny resaka etra-trano nanontanininay kokoa zany ty ny etra-trano ny etra-tany zay miakatra amin'izao ny DGI moa zany nanontaniana azy na ny directeur général ny impôt ahoany ty etra-trano sy ny etra-tany ty zay miakatra de miakatra indrindra fa eto Antananarivo amin'izao fotoana zao de namalina azy moa zany faniry de hoe manaova réclamation nareo any am'ireny sampatra raha ny etra reny zay zany ny namaliny azy fa ity zany de be tanàna tany renivohitra de manana responsabilité anao tsy rariny zavatra ataonao zany aiza faniry nisy zany hoe iakatra 700%, 8%, 800%, misy 1000%, ny etra-trano, ny etra-tany, eto Antananarivo renivohitra. Io zao de misy an'izao anatina tambazotra faniry mpivady mirehitra tsy vitany hoe miakatra be le izy reo misy anarany io mpivady miray trano mahazo etra-trano tsiraray izy avy amin'ny sarany samihafa taiza nisan'izany raha tsy teto Antananarivo rangaha amin'izao fitondrany be tanàna zao efa tsy rary le izy ny ankoan'ny olona ary zao efa tsy hitany efa sahirana izy ny hofa-tranony olona efa manahirana azy ny vidin-tsakafo ny vidina fanafody ny akanjo ary zao efa tsy vitany olona tsony no mividy azy amin'izao fotoana zao de ampiakarina indray ve miopapana ny etra-trano sy ny etra-tany amin'izao fotoana zao fa tiana mihitsy ve isy ve le hoe fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara tenenareo mihitsy ve ny vahoaka irotsaka kandalam-be efa tsy rarana zany ary zao nge faniry ny tena hoe mahatsikaiky zany amin'izao fitondrana zao tangosina daholo zao karazana etra zao zany eto Madagasikara misy karazana etra be indrindra foronina daholo zao etra zao ho takinan'le vahoaka fa ny mahagaga de tsy mba misy tamberina ndraikitra mihitsy menan'le vahoaka matoa le vahoaka akana etra tompoko de mba misy zavatra hitany vaingana tokony ho hitany eo ohatra hoe raha mandoa etra ny olona ohatra hoe etra-trano io na etra-tany io na ny TVA zavatra vidintsika isan'andro kery vahoaka ny sakafo andavanandro ny PPN misy 20% foana etra alohantsika de tokony hoe rehefa mandoa etra ny olona de hitany hoe ity etra aloha ty de anamboarana lalana anamboarana borne fontaine misy investissement ataonao zany mba misy fiatraikany vatana amin'ny vahoaka izy fa eto zany de tangosana foana le vahoaka fa tsisy tamberina ndraikitra mihitsy zany omena an'le vahoaka fa vao mainka ary tena hoe fahoriana sy fantrana no hitan'ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka nge mandoa voly amin'ny mpitandro ny filaminany ny karaman'ireo mpitondra reo hoe fa aiza ny fiarovana ny vahoaka amin'izao fotoana zao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana vohitantsika zao reny tifitra reny voaingana teny amin'ny merkasina tany Ambomanga kely Ambomalaza Ambomanga kely de rariny ve reny inspecteur des impôts tsy naninona ny greffier ny olona any Kongo vononao any Akazobe any Amenabe any Amboridava sy any Atsimo ny Mosary ny Kere mahazo ny vahoaka aiza ny mpitondra ke de miaro ny vahoaka ny ainy sy ny fananany
nefa ny olona tangosanao etra zao karazana etra maro isan-karazana zao nefa tsisy fiatraikana zany zany a amin'ny fahefa mividin'ny olona lafaniry ary zay ny mampalahelo ka ny député ty mafaniry iza manokana dia micontre an'io zay tsy mampandany an'io loi de finance initiale io tsy mampandany an'io zay ary tsy miray tsokombakomba tsy miray mipetrapetra zany a ao anatin'zay sationany zay faniry a mba ho hita mivoaka hoe nalaiky mihitsy zany ny sationany mba hita mivoaka hoe zany zany isan'ny zavatra tsy mety a ao anatin'io manarak'izay koa zany faniry amin'ny resaka fanabeazana ny tena moa iapampianatra de miresaka etra exonération de hoe voasoratra mihitsy hoe mahazo exonération a de ny école confessionnelle ihany no mahazo fa maninona no manavakavaka ohatra zany e de nareo marika mihitsy moa izay hoe tonga de école privé atao e tonga de exonéré daholy a ny école privé rehetrarehetra atao fa ahoana zany a ny école laïque ahoana zany ny école slamo ahoana zany ny école hafa zany a ao anatin'izay ary voasoratra zany ao anatina lalam-panorenana nge article 25 e hoe tokony même régime no tokony atao zany a no mitovy ny établissement rehetra eto Madagasikara tokony mitovy zany a ny fomba hiconsidérena azy sy fintantanana azy zany a ao anatin'izany izany zany faniry de sationany itenenana hoe tsisy fiatraikany tsy hanavitra ny tsy hampandroso ny firenetsika zany a io loi de finance initiale io tsy mampiakatra ny fahefa mividy na pouvoir d'achat-nao io ry vahoaka malagasy vo maika ampahantra atsika io vo maika anao tangosana etra tsisy mesure d'accompagnement am'izany hoe ahoana ny fomba amehezana ny vidim-piainana eto Madagasikara zany vo mamaika amin'ny sonitra io jereo refa teneniko teto tamin'ny resaka LFR sy ny LFI mitombona daholy ahoana ozy ahako tsy maintsy tombo zany hoe inflation zany na fidangany vidim-piainana zao izy zao tsy maintsy hena fahefa mividitsika zao izy zao ny maronisa tsy mba jerevana mihitsy zany le maronisa rehefa anao loi de finance nge anao de tsy maintsy tsy jerevanao aloha e le maronisa e dia tobakany a le stratégie sy ny teti-bola zany ao anatin'izay ministère tsy mamely arindray ve no ampiakarinao ao anatin'le izy tsy maintsy jerevana zany amin'ny resaka toe-karena le consommation an'le maronisa ahoana ny fomba anaovana an'izay tsy maintsy iajerevanao a zany hoe any amin'ny resaka famokarana sy fananganana industrie zany ke ny iavaolana e mba hampiakarana ny vidim-piainana ny vahoaka sy hampianana ny inflation na ny vidim-piainana eto Madagasikara fa de mifanohitra am'izany ke ny misy am'izao fotoana zao faniry tsisy mihitsy ao faniry hoe aiza zany a ny fodrafitrasa oentina any amin'ny famokarana efa tenena eto foana zany tokony aompana am'izany nge io loi de finance initiale io e fa tsy misy zany fa dépense no betsaka zany a dépense de fonctionnement no betsaka ao anatin'io noho ny atao hoe dépense d'investissement de tiana tenena ao anatin'izay zany a de hoe tiany le fanjakana mihitsy ve ampatraina ny vahoaka malagasy ka noho zany rehetra zany tsy faniry sationanao zay niraisiko zay a fa raha devanao pipeketo zany a de tena ho lava be mihitsy ny fotoana fa sationany ahafahan'ny vahoaka mamantatra hoe ay ve izay le voasoratra ao anatin'io a loi de finance initiale io faniry ka zany zany a dia manentana ny vahoaka malagasy zany mba hahalala an'zay tsara ary ho antsika zay maheno androany a mba hizary zany a ho an'ny namana ho an'ny avatsika ary eto zany dia kely ny finoko faniry satria efa telo taona mahery zany na solombavam-bahoaka fa de manentana aina zany ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra solombavam-bahoaka ty moa zany dia tsy misy fidy an'io zany fa manentana solombavam-bahoaka hafa zany mba hicontre an'io am'izay zany raha tena misy fitiava-vatanindrazana fa kely ho an'ny finoko satria fantatra ihany ny fisolelafan'ireo faniry sasa moa de tsy mamaky an'io koa fa de tonga daholo zao androany a satria androany ny fandaniana azy faniry de tonga de anangatanana daholo ndray a izy menakavy de aminareo hijery ry vahoaka malagasy hoe iza no tia tanindrazana iza no mijery masoan'ny vahoaka
ary iza no mijery ny tombontsoa ny firenetsika fa zay ampandany an'io zany no faniry dia tsy mijery ny tombontsoa ny malagasy sy ny firenetsika amin'ny akapobe. Tonga de arosoko député Totoso allo mivadika TFM avy atramintsika n'le tsotra fo sady mazava de rehefa avy eo moa misy tsy aritra kely fotsiny zay indrindra mazava ny amin'ny fomba fijerinao am'le hoe teti-bola-panjakana io hiatrika an'le resaka fifidianana momba an'izy io zany androany satria mbola misy ny débat fa eo angamba nanaovantsika an'le TFM député Totoso le tsotra fo sady mazava inona marina moa zany ny atao hoe teti-bola-panjakana. Ya TFM mali izy TFM ezahako tsotra fo sady mazava fitinina zany izy ny teti-bola moa zany de resahako teo ihany aim-pirenena zany izy ary miankina amin'ny daholo zany ny fizotrany firenetsika zany ny toekaretsika zany de miankina amin'ny teti-bola-panjakana daholo zany hoe miainga avy amina budget zany izy io ino atao hoe budget na teti-bola ny teti-bola zany na ny budget de document izy document politique aloha izy de document ihany koa izy juridique de document izy prévisionnel de document izy financier reo anankiefatra io zany no mandrafitra ny atao hoe teti-bola. Ny mato document hita politika azy dia voasoratra ao anatin'io daholo zany ny politika akapobeny hitondrany gouvernemanta ny fiainan'ny firenena zany ao anatin'io ary tadidio fa ny pouvoir exécutif ny fahefana manatanteraka nge no mamolavola le teti-bola ary koa izy koa no mi-exécuter azy mampiatra le teti-bola fa ny assemblée nationale izay solombava-bahoaka zany no miady hevitra azy zany hoe misy discussion zany io ary zay koa no mandany azy ary tsy vitan'izay ihany le asa mahasolombava-bahoaka anatin'izy fa izay no manara-maso zany ny faratetarana azy zany izay zany mahatonga anazy hoe document politique aloha izy zany ao anatin'izay ary ao anatin'io de rehefa mijery tsika de tsy maintsy misy ny atao hoe dépense sy ny recette. Ny dépense de mizara telo misy ny atao hoe dépense de fonctionnement misy ny atao hoe dépense d'investissement ary misy ny atao hoe dépense de transfert tokony misy zay zany ao anatin'izy misy koa ny atao hoe recette ny recette zay de misy karazany ohatra misy atao hoe recette fiscale misy ny recette non fiscale misy ny recette douanière ary misy koa ny atao hoe recette d'exportation ao anatin'izay ny manarak'izay faharoa dia document juridique ny teti-bola satria tsy maintsy miainga amina resaka projet de loi zany izy ao anatin'izay ary ny parlement no mifidy azy zany hoe ny mpanao lalàna no mifidy azy ao anatin'izay de zany hoe tsy maintsy misy lalàna zany mifeha an'izay ao anatin'izay ohatra zao lalàna mifeha ao anatin'izay teti-bola mpanjakana zao de hoe tsy maintsy aterina alohan'ny 30 octobre sy zaraina amin'ny solombava-bahoaka le document zay tsy voaza moa zany ao anatin'izay manarak'izay fahatelo de ny document zany ny budget zany dia document prévisionnel tokony isy vina zany ao anatin'io ny vina zao anatin'io ny prévision matetika zao ny atsika fanety de eo amin'ny 9000 milliards d'ariary foana nefa ny réalisation tsy tonga am'zay kory fa eo amin'ny 5000 milliards d'ariary na 6000 milliards d'ariary de rehefa tsy mifanojo ny prévision sy réalisation anao de zay nanaovana le loi des finances rectificative na hoe LFR fa rehefa mifanojo le izy de afaka tsy atao atao hoe LFR de farany faniry ny teti-bola zany na ny budget koa zany dia document izy financier zany hoe misy resaka sora-bola zany maro ao anatin'izay izay zany raha bangonana ny atao hoe teti-bola mpanjakana miankina amin'io zany ny hain'ny firenena miankina amin'io ny fampandrosoana ny firenena ary miankina amin'io ny zavatra ataon'ny ministera tsirairay avy ary miankina amin'io zany ny hoe ahoana ny fitangan'ny
vidim-piainana voagereve zay ary miankina amin'io koa zany hoe voagereve ny inflation sa tsy voagere ao anatin'io efa nazavaiko teo zany a fa raha io LFU zany no lany dia tsy miteraka vokatsoa io a ho an'ny firenena fa voamaika aza fantrana sy fahasaranana no hita ao anatin'io loi de finance initiale io faniry. Ya farany tena marana ny tsika n'izy ity tsetsatsatsaratra député Tontsoa ianao moa mpakafy baolina kitra mbola ho avy ihany koa ny footballeur anankiray sady député fanatanjahantena député Bokosy ny amboliboly tamin'ny faharoa Rastoandra Lenasoa fa pronostic avy no antaniko aminao sa ny fomba fijerinao le mondial anaovana fisaorana sahady satria dia marobe anareo solombamboaka no tsy mitazapotsiny zany niezaka ataon'ny ekipan'ny MBS mitantara baolina de esorina andriamatoa solombamboaka isan'izay fa mba tsara ihany mahafantatra an'izay mety hoe pronostic na fomba fijerinao ty mondial ty amaranantsika fivahiniananao. Ya ny ambanako azy moa zany dia za tena tia baolina kitra mihitsy ny ahako salamin'ny vahoaka rehetra ary tsy tany hoe tisy mankafy faniry fa tena mbola milalao baolina zany am'izao fotoana zao farafahakeliny zany anatin'ny herinandro indroa manao baolina ary miaraka am'ireo tanora na vétéran izy na iza na iza zany de tena hoe tena tia zany ary mbola tena hoe manao baolina tsara ary ny poste misy moa de poste 10 faniry eo amin'ny hirirakiraka zany ao anatin'le izy ary zavatra iteraiko anareo atsika eto amin'ny MBS ary napita hafatra mihitsy ny vahoaka faniry fa faly ny vahoaka zany amin'ny fandarana fitantanareo baolina eo amin'ny radio MBS fa tena misy ny finiavana sy fandavan-tena ao anatin'izay satria be da be ny olona tsy manaraka an'le izy zany hoe ny TV manko de 20 ihany match zany zay rahany nefa misy efa 64 match ao anatin'le izy iny moa zany de amezana tsiny mihitsy ny fitondram-panjakana ary valim-piraingana ataon'ny ministre ny communication de tsy mety mihitsy reny ndana miresaka amin'ny FIFA ndana maka ny Qatar nareo zany raha te hijery mondial tsy mety zany tompona ndraiky tafianareo de manao olona zany io nge mba fialamboly ary indre mandeha isaky nefa taona mba misy mondial eran-tany bolo tsara indro ka de zany venona no ataonareo 1 million d'euros ve de tsy ho hitanareo zany lazaina hoe aiza nahitana 1 million d'euros ohatra io vola be ataonareo io reny zavatra volamena trokosoko isan-kerinandro reny ny boîte rose reny zavatra ataonareo ve de tsy hita ve amezana vahoaka malagasy an'izany fa mamparero zany le izy ary de raina faniry fa ny olona ananaty bus ny olona anetsa any tanàna naiza na any ampiasana dia radio MBS zany mba hainao ny olona hoe zany le mondial ary tsy vitana zava tena mahay mitantara ianareo nahatsiarovako zany mbola ato amitsika moa zany Rufin Kotomaro zay isorana fa miverina ao tsaiko ry mbola kely moa tam'zany ry Setar Trouverson ry Daniel Andremar fa zao efa tonga ry Faniry Rina tena mahafinaritra le izy rehefa tantanao ary be da be ary ny olona mandefa télé izy de ny sary no alefany fa ny feo zany de radio MBS zany no mitantaran'le izy ny fantaninao am'zay zany faniry za moa zany amin'ny afrikanina ny tena dia ny tiako de mba i afrikanina no mandresy zany ao anatin'le izy rehefa jerevako ataony nefa ny filalaon'ny afrikanina dia mbola sarotra amitsika zany ny androbaka ny amboara hery-tany zany am'ty indray mitoraka ity fa ny amy moa zany dia za maka Argentine na de resy izy teo mbola manana fanantenana satria mahafinaritra loatra ry Messi ry Di Maria de faharoa Brésil zany ny faharoa Amerika daholo zany ao anatin'izay hoe aloha indray mba ho an'ny Amerika Latine fa de omena ny Européenne foana ve ny fandresena anatany baolina boribory moa zany zany mikory tsy midika fa hoe tsy mahay ny hafa fa hitako mezaka be koa ny aziatika am'izao ny Japon ny Corée du Sud tena hitanao mihitsy zany hoe tena hoe mezaka ry zareo ny arabe koa zany de tena mezaka
ao anatin'le izy a ka mino sy manana tena zany a amiko ao manokana zany a raha tsy Argentina no mahazo an'io a de Brésil zany atan'izay ary eto zany ifaniry raha misy ny fotoana rehefa any amin'ny phase any a asa ny amin'ny demi-finale any na ny amin'ny finale any amin'ny quart zany a de mba hiara hity tantara aminareo sy aminareo a aminao a amin'ny faniry am'rina am'reo fianako to maro mba hita tantara baolina koa zany satria anisan'ny tena tiako io a ary tena mbola manao a ary tena tiako koa ny mitantara baolina zany a ao anatin'izay koa dia mirary soa antsika rehetrarehetra mirary fahombiazana ho antsika mirary fahasalamana ho antsika rehetra zany a ao anatin'izay a ary zao sady zany a de efa ho antisipeko sady ho an'ny avahoaka ho any amin'ny assemblée nationale zahay zao a amonjy fa dia tsy ampifidy an'io zany zay a ary contre an'io satria averika any tsy miteraka voka-tsoa eo a ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy makasitraka raha teo tsika ny député Bokosy Totosoa Andriamampandry eny amin'ny boliboly tamin'ny fahaenina maro kasikety izy rehefa tonga eto amin'ny fandarina satria mpampianatra ihany koa izy mpikaroka mpampianatra ho an'ny resaka fandalinana fiarahamonina sosiôlôzia ary ny toekarena manana doktora maro am'izany izy a am'izany tsirairay avy zava-dehibe zay de tsy maintsy nyresaka tsika am'le resaka tontolo ara-toekarena satria vaovao goavambe ny tranginy amin'ny anteny meram-pirenena am'ty loi de finance ty zany hita hoe ahay tena hitsikeran'izany ve reto solomabaoaka mpanohana fitondràna reto sa de tena hoe hijanona ho mpanangatanana fotsiny ihany ka tsy afaka niady hevitra eo anatrehan'ny zavatra marobe izay tokony resana tena mila hiadika-hevitra satria ny ain-dehibe an'ny firenena ao anatin'ny taona iray no diniana ao anatin'ny tony loi de finance itony de zay ny antony mahatonga antsika ny amin'ny hoe tena napetratsika ho vaindohan-draharaha ary économiste raha teo moa zany solomabaoaka Totosoa Andriamampandry dia nomem-boninahitra mihitsy ny ahafahana zany mitondra zay fanazavan'izay Rina Arabe Mananjara. Eny ary soratsika ifanira zava-manantany niaraka ihany koa tamin'ny député Totosoa Andriamampandry izay nitondra fanazavana teo ilaina mihitsy ny mahafantatra ny toe-javatra tahaka an'izany mba tsy mba hoe ho tompotrano isika vahoaka malagasy koatray aloha zany dia isaorana daholo isika ihany koa mitondra ny firarintso ny fiarabana noho ny hoe andro nitsingerena ny andro naterahan'ny tenanay zany 5 novambra 25 novambra dia misaotra antsika mianakafy tamin'izay firariana soa izay tamin'ity hoe andro tsingeritaona ny hoe naterahana ity izany zay ny momba an'iny fa efa tazanao ny solomavam-bahoaka ny député Rastany zay efa nambara teo voafity tamin'ny alalan'ny team atao amin'ny boribory tany faharoa efa miomakomanao izy dia ho avy eo ihany koa ifaniry zany hiaraka aminy eo fa mandra-piomakomanao zany dia misy ny ataontsika hoe fampahafantarana maro samihafa amina hoe toe-javatra zany izay tsara ho fantatra ihany tsara ho fantatra ihany resaka connaissance générale mihitsy izy ity mba hahatonga atsika zany hoe ao tsara amin'ny fanarahana n'le raharaha inona moa zany teo zany tamin'ny nomaly iny de hoe misy raharaha mpitsarana ny torina ny teonivony ny pitarika ny transparency international initiative Madagasikara iny moa zany efa narahantsika iny de besiny maro manaraka akaiky an'iny mihitsy fa mba hoe afahantsika feno azahoana hoe feno zany ny hoe momba ny inona moa zany transparency international zany fa to tenitenenina foana izany to mametare marika to milaza voka-panadiadiana sy ny sisa de zao aloha mba omentsika aloha zany amin'ny hoe inona tsara moa ity resaka hoe transparency international nyity oviana no ny foronany inona no antom-pisiny taiza no foronany ahoana momba ny firenena izay iasany miparitaka amina firenena tahaka ny ahoana ny fomba fiasany ty zany tsy diratsika zay resa mpitsarana any aloha afamba hoe connaissance générale no hitondrantsika azy de zao zany no fandehan'izy io satria zao mantsy
betsaka ny taitra zany hoe fangamo izy ity tsy oatra ny raharaha-pitsarana sy ny raharaha-pitsarana rehetra fa ny tam'ty indray mitorako ity zany hoe nisy nitory de nandeha tany hoe efa any am'parke ny raharaha de voantso tany ketaka de ahoana zany fa tonga de fa nanao fanambarana ny amerikana, nanao fanambarana ny union européenne, de misy fanambarana iraisana am'ireo firenendehibe tafiditra ao ny norvégiana, ny britannika, ny frantsay, ny allemand, voanaenao n'iny zany ny mpanara-baovao sy ny olon-drehetra dia samy taitra daholo hoe fa inona ary zany ohatrany tena raharaha-goavany zany matoa tonga de maneho hevitra momba ny resaka hoe ady mikolikoly ireo firenendehibe ireo. De rehefa jerenao zany le izy tsy tongatonga ho azy zany satria ilay any amin'ny fotom-pisiny mihitsy, any amin'ny fotom-pisiny mihitsy ano hoe tena fa mazava tsara zany. De misy an'izany hoe Peter Eigen zany no nanangana ny Transparency International tamin'ny taona 1979, zany hoe efa naharitraritra ihany zany tany Berlin tany no foronana izy io. Ary le rangahy Peter Eigen dia teratany Allemand, avy any Augsbourg izy. Dia izy efa taleparitra ny Banque mondiale ny sahana ny Afrika Atsinana na Afrika Andrefana ary Amerika Latine, ary efa consultant izy zany tao amin'ny Fondation Ford. Dia ny Transparency International raha ny tantarany eo zany de manana sampana amina firenena 100 maneran-tany. Dia akoatran'izay hoe inona moa zany ny ataony Transparency International tompoko dia mamoaka ara-potoana ny antsoina hoe indices mondiaux momba ny kolikoly. Dia miaraka tamin'izany nanangana ny Transparency International zany misy olona manamahiza azy ihany koa anisan'izany zany hoe Michael Hertzmann zany izay ampikambana atao amin'ny service de renseignement de l'armée américaine. Atao koa zany hoe Frank Vogue zany manampahaizana momba ny fifandraisana amin'ny tontolon'ny vola, resaka finance zany, ary efa niasa atao amin'ny Banque mondiale ary de atao ihany koa zany hoe ry Moody Stewart izay mpandraraha manana ny maizy azy fantatsika amin'ny antsoina hoe homme d'affaires. Zany olona zany no miketriketrika ny resaka hoe Transparency International itony zany. De hoe miparitaka amina firenena 100 maneran-tany. De inona no ataony? Tamin'ny hoe foronina zany izy io de hoe anao inona amin'izay hoe firenena zay iasany izay. De misy aloha zany ny antsoina hoe indice de perception de la corruption, IPC. Satria mantsy ny Transparency International mamoaka matetika zany hoe zao ndray filaharan'ny firenena amin'ny resaka corruption hoe nivoatra avy ny firenena tarisa ny nidiny sy ny sisa dia avoaka n'ireny taremarika sy filarana isan-karazany reny. De mba hampazava azy tsara de alao ataontsika amin'le tena dikateny, tsy hoe dikateny zany fa ny fanazavan-drareo azy ataontsika amin'ny teny frantsay le izy de aveo avatsika amin'ny teny malagasy. Zao zany lazainy hoe le antom-pisiny zany sy ny fomba fiasany hoe Transparency International est l'organisation mondiale issue de la société civile en pointe de la lutte contre la corruption. Elle rassemble les peuples à travers une puissante coalition mondiale dans le but de mettre fin à l'impact dévastateur de la corruption sur les hommes, les femmes et les enfants dans le monde entier. La mission de Transparency International est d'instiller des changements jusqu'à ce que le monde soit libre de toute corruption. Zay zany ny antom-pisiny hoe ny antony isiny zany hoe Transparency International zany araka ny namolavolany ireo nanangana azy tamin'izany fotoana izany. Teratany Allemand moa zany ny tena atotobe an'ity fananganana an'ity Transparency International an'ity. Raha fitinina tsotra fotsiny de ny hoe zany Transparency International zany dia tena miady mafy mihitsy mba ny amin'ny hoe miady amin'ny tsy anjakany ny kolikoly eto amin'izao tontolo zao, satria ty kolikoly ty ny Transparency International dia mandravarava, dévastateur, mandravarava ary manimba ny maha-olombelona mihitsy ny kolikoly na ny lehilahy sy mbainy
ny vehivavy symbany atrany amin'ny ankizy dia hiatraikan'ny asaratsany kolokolo zany amin'ny endrony maro mihitsy ka ny tanjona de ny hoe mba hisinny fiovana tsara eo amin'izao tontolo zao a tsy misy kolikoly zay zany namorona an'izay mpamorona azy tany a tony antsona hoe transparency internationale ny tony a de mazava ny fomba fiasany izany ka manazava amitsika hoe nahoana moa zany no maly tonga de fa naneo hevitra ny amerikana naneo hevitra ny allemand ka itony ara misy teratany allemand zao no namorona an'io a de misy ko amerikana voalaza teo dia zay zany le izy mba tsy atopotra miono amitsika zany mba hoe ampy ny information sy ny fahalalantsika momba an'izany rehetrarehetra izany mbola misy ihany keo moa ny fikambanany resa-pirenena maro samihafa tsara ho fantatsika ireny mba tsy hoe tsy feno zany ny fandraisantsika ny toezavatra tahaka antony eny ary tompolasy tompovavy efa hiditra eo afaka minitra vitsy ny député Rastany dia omena ny faniry Razafy Manantany indray ny fanohizana ny fandarana andao ary raha meno tsara tsika mifanazavany rina teo a de tena zava-dehibe zay le hoe rehefa manaraka ny MBS sy radio Madà anatin'ny miara-manonjy ianao a dia afantaranao lafin-javatra maro maninona no misy ilay famondrona kery ao an-damosin'ny transparency internationale maninona misy ny hoe mijoro ny sehatra resa-pirenena satria raha jerevana iny fomba nataon'ilay hoe fitoriana ny transparency internationale iny dia ny zelona ary ny tokony hotoriana ao ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany satria matory zareo no miteny hoe misy kolikoly avoleta tao zava-tozany eo ambadika zany ary tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny zany fa misy tosika ahatongavany sasany mahavita manao kolikoly eto Madagasikara raha izay fa faharoa ny etry ny hoe endrika fitoriana ny transparency internationale zay miasa eto Madagasikara de reto firenendehibe reto no torian'ny zelona zany sy ireo mety olo-mpanjakana zay miray tendro amin'izy reto miady amin'ny communauté zany endriky ny fitoriana samihafa zany ka sasa manandrakandran-doza fa iny moa ay ve ohatran'izany ihany ka iny refony reto olona reto hoe ay ve ray nitetaka kely bevava fotsiny ny manapatra fahefana fa rehefa mandeha ny tokoa ray nitetaka izy menakavo maly mba nijereva koa ny page Facebook sy ny compte-ny sasany tsy samy resaka momba n'ilay resaka transparency nangina ny epoka ka ohatran'izay le izy reto olona efa resy reto efa madivy reto efa mahita ny endriky ny fandresena tsela mivoaka malagasy fa mieritreritra fa eo aminy fahefana fa efa kely io sisa ary voaka malagasy fa avondrony ny hery ataovy mafy ny firaisan-kinantsika efa eto akaiky eto ny député Rastany mbola hiazakazaka izy rehefa avy eo izy moa sady mpanao fanatanjahantena no mpandrarano solombavam-bahoaka totiky le izy toute option tsy hoe VTT moa zany tiako tenena toute option polyvalent koa izy député Todisou tompon'iny koa fa izy koa tsy ambaka an'izany 26 androany le 26 tiako tenenina zany boribory tamin'ny faharoa sy boribory tamin'ny fahaenina tamin'ny afakomaly dia 35 zany hoe boribory tamin'ny fahatelo sy boribory tamin'ny fahadimy de tamin'ny alatsinahy moa zany avaratra Seatsimo avaratra ny Seatsimon-drano androany 26 zany na 62 azo avadika daholo miarahaba député Rastany tsy nakafokafoka kely nanaraka Brésil lala zato de tsy nanaraka Brésil loatra fa ny anany ny ekipa tiako dia Espagne sy Angleterre miady ny baolina raha zany satria député Todisou zany aty amin'le Amerika aty Argentine sy Brésil député Rastany zany Espagne sy Angleterre ndao ary député Rastany miarabanao aloha zany eto ndray tsika tafaraka miaraba tsika rehetrarehetra manam-panoa namana faniry ary miaraba ny namana rina zay natratra ny tsingeritaona de tena ela velona ary tena ela panapana fanompoana firenena fanompoana ny vady aman-janaka de rahasoanao tratra ny zay ela indrindra anao tompoko fa de ombin'Andriamanitra tsika de mahafinaritra be de ireo zany anniversaire ozy izy ny fitenenana fa de samy ten'Andriamanitra tsika ary indrindrindrindra tsika mpanaraka ny
ny miara-manonja zay miondana satria tena na hatrany amin'ny sport na ny zavatra rehetrrehetra de fa atsika tsy ampilasa tsy mitsika daholo ny fijeriny olona rehetrarehetra fa de miara-patsika mianakavy koa zay manaraka na ny eto toerana na ny avela indrindrindrindra hoe ny tany vinao vakina hoe ry zalahy tena mpanao baolina zalahy mpambola vinanika rena ry manandonina ry sondrariny ry aty ambano hoe aiza anao député to tsy mbo misy tenena marina fa ny député Josy Michelany hany nefa mbo mahaly tena hoe olona mponina vanivakina ihany de manoko kotsika mianokana zay miarahaba zay manaraka an'ity fa tena tsy voategny misy fa de miarahaba antsika mianakavy fa tsy adimo fa ny tena moa fa tena hoe malagasy Madagasikara raha ihany de fa aty amin'ny arrondissement ty Antananarivo de tena ohatra hoe miopana bebe kokoa aty nefa ataoko fa tsy anadenina de miarahaba antsika koa tsy voatonony eto daholo satria na amin'ny misy mifampitelefona tapoko mba ahoana député Rastany ty rehetrarehetra na treo la réunion ry VV ry de goavy bebe ry tantinonoro bebe o la réunion ry miaraka mivady amanjana ry Justin ohatran'izany koa ny any Amerika tsy tonono keto ry ohatra fotsiny ry toky sy ny tojo ohatran'izany koa ry madame manaraka mamivaovao sy mivaovao momba Madagasikara avy any Angleterre madame Zaki madame Célestine ohatrohatra ny ohatra France moa de fa namana satria misy namana misy rahalany amin'ny diaspora sy ny tany fanolevitra sy hoe ty mbo tenena de sy atsika tenena sy atsika farany mbo atao fa de misaotra atsika mianakavy manaraka an'ity ary misaotra an'Andriamanitra satria matoa salama atsika afaka ary olona tena milaza marina maniobal'izy tena hoe ty lalako mbana ny ato amin'ny radio sy ny télévision MBS sy ny radio Mada ary tena miderany radio Mada na kely ary tsy dimbony solelaka tany amin'ny zavatra tsy de mavo fa de nanaraka atsika hatramin'ny farany fa de mirary soto fa de mahafinaritra iny ary efa natsidiko teo ihany moa izy député Rastany alohany tena hidirantsika lafin-javatra fa nandritry ny herinandro zany endany an'le baolina de nahita karazana kianja valo isika anatanterahana an'ity lalao ty matetika anao rehefa tonga eto fandanina de miresaka n'ity kianja mibary aty de izy ianao mahasorena mihitsy efa mba ampijery baolina maneran-tany ihany aho izy ianao reny zany ny terrain-ny Qatar reny ny fikarakarana samy hafa sy ny sisa asa mbola ohatriny reny ve Madagasikara aoriana kely eo masondray mijery fotsiny député Rastany amin'iny karazana mondial iny alohan'ny teny hidirantsika lafin-javatra satria lasa voatery mijery an'ireny tsika reto olo reto manko moeraoera amina resaka foto-drafitrasa ay foto-drafitrasa tsy mamely tsy alehany rehefa mijery ny en'olona tsika député Rastany afaka miresaka an'izay ve tsika aloha afaka miresaka an'izay alohan'ny tenenako angamafaly de mbo mangataka orona tsara satria makarary fo mihitsy ny tiana ataony champion ny olona rehetrarehetra fa teniko matetika eto samy manana maha champion azy ny olona misy champion famokarana misy amin'ny fahaizana ohatra député Todisao zao champion izy olona professeur maharaka ny économie tsara maharaka ny tena zavatra mampianatsy ny tany reny atao champion fa nitsika indray tena hoe sanatria tsy manaratsy tokoa de champion fa fanantenana pokaty ary lainga ary mbola tsisy tanteraka de aleo fotsiny mbo porofokany zany alohan'ny resako le baolina aloha fa mamparary foa mba le fasiko aloha anina ny faly tamin'ny président tamin'izy misy mianaka niona tao amin'ny famaranana farany tamin'ny propagande mba le fasiko aloha faly mba ary nitsika mako rehefa miteny tsy hoe miteny aveugle hoe mijambo fotsy fa arahana tena hoe zay nge tsy manaratsy anareo fa ny laingy tony salaka tompoko tompony anina fatony de nareo anina fatony de teneno hoe tsy Rastany manafatitra anao fa tenina voakanareo any alefaso nge faly azafady tompoko ny olona mampanantena fa tsy manatateraka dia manao kabary ambony vavady. Écoute ça les bois des mondes mba fangatanay zany de ny hoe mba ny fanjakana misy no ny baby sy ndraikitra ny fandoavana nireny coupe du monde Cannes Jeux olympiques manaiky ve nareo apiditra zany anaty tetibola za zany de mametoky fa ny match rehetrarehetra tena ho hitan'ny vahoaka malagasy ray manontolo match complet eto amin'ny TV zay ny tokony ko Jacques Bajanary.
io ny bolongany ray manontolo ho atsika eto Madagasikara araka nameza ny FIFA azy tsy misy adevitra akoatran'izay raha tsy mahafaly anao io de ndana miadevitra any amin'ny FIFA de ndana manao PTV de mandoa 60 mandoa vola 64 match any ange ka $1 million farafahakeliny Zany nabi de rehefa avy eo fa na mividy an'le 420 koa ary tsika de efa manomboka amin'ny 210 maraina de efa misy match tsisy afa-tsy baolina zany atao amin'ny TVM tsy maintsy mihodina koa le TVM tsy maintsy miasa koa le TVM tsy maintsy mandeha ny vaovao tsy maintsy fa roatra zany le 64 de tsisy afa-tsy baolina maraina atoandro hariva atao amin'ny TVM ino manenanao aza de mila voatsiary kosa re aza de mitady ny amin'ny 12 amin'ny andro amin'ny 2 re aza de mandrangitra amin'ny tsy misy antony re eno somary efa nisy montage kely ny sary iny zany ny tsara ho fantatra ny nangalatsika an'iny fa tena nenotsika teo de le tokony menga filompirnina hoe resaka mondial ho azo match rehetra ary tena mametoky izy man tena manahirana zany de hoe fantatro président io ve natao hoe velo rano fantatrao ve andre matofoloana atao hoe velo rano raha tsy fantatrao zany a dia manontany zany a olona tena malagasy tsara mihitsiny de malagasy no tezaina no te fianaran-kolontsaina mahalala ny fomba sy ny teny malagasy de anontany inona natao velo rano de raha ohatra ka tsy mahatateraka velo rano de inona no fomba fiteny sy fomba fijery am'zany araka ny kolontsaina sy indrindraindrindra ny amin'ny finoany malagasy de raha miteny zao anao tokony meko de zany manome toko zany tsy le toka kamorano fa misy dikany zany zay fotsiny amba tiako atao message am'le président satria be loatra le miteniteny foana de arahany reto olona reto andrembavilanitra reto le izy de mampijabaka an'le filoha mbola endry le malagasy sy misaina fa raha reny fanambaniny reny refa tsy mahafaly de ndana makary ka le teny le filohan'ny republika ingeny lazan'zay 64 match hoe match complet 64 match zany de eto nareo miteny hoe raha tsy mahafaly de ndana mandeha any amin'ny FIFA de sasandray miteny hoe raha ohatra ka tsy mety aminareo moa te hitany anareo de ndana makany Qatar ambanibanina le malagasy satria reto olo reto mevitra azy fa mifahefana eo ampelatana ny mandrakizay sahirana ho anareo rehefa kelikely député Rastany tena natsoho tsara ny fona takoa raha tsotro ohatrin'iny nary ianao mahainao ny tenin'izy da to de izy mianadary iny de tena mahasorena makandoha tena maro makandoha tena mahasorena be satria tsy mbo misy fahendrena tamin'ny fitondrana fahampanjaka ange zany andrianam-pomerina zany tamin'ny tondry tena toteny ao daholo ny exemple rehetrarehetra na de tsy nanandalo université ary izy na zaka amin'ny fitoteny sady manaiky an'le olona ary tena meno olona tsodrano ary tsy mbo mamitak'olona fa ty tompoka ty efa nytaonjato fahafiry olona fa mbo atao nianatra nahita fampandrosoana de mbola tsy menatra ireny ny teniny tsy manatanteraka ny teniny indrindra moa ty le ramatoa gazety lasa ministra ty de teny isan'andro de na tsara na ratsy de tena arovana tsy mbo misy réflexe akory tsy mbo misy intelligence akory fa de mitsonatsonana za moa tsy miteny an'izany fa fatao amin'ny ara-monja sa taiza nataony hoe sanatry izany ohatra ny mialatsiny tsy manao ohatra ny akovavy manino tsy mbo misy tena fahendrena honnêteté mihitsy fa de tena mampalahelo hoe reny ny olona tsika reny ny olona ao anaty tena hoe olona lohandoany am'ty fitondrana ty de niteny izy hoe andana hoetiko resaka ngamba niteny le ramatoa igny le ministra iny hoe ndana makany Qatar ndana makatana ny olona angetsy adala matoa ny olona mitabataba aza terangitina re ao anaty 60 ao anatin'iny moa ao anatin'ny 4 andro izy de ila tantara amin'io ka zay ny teny filohanao tamin'ny zatra tena le famitamboaka tamin'ny fifidianana ka de ararotiny olona de mazaka ary mba ataovy izy mba maneke nareo tsy manaiky angely izy zay mahasorena ny olona fa de mbola mitsonatsona mitady mo hoe aiza ve de raisonnement anao de ka tsy namono olona le polisa de nitivy-danitra ny ainy mba tsy avelako nefa any amin'ny fen'olona voa za mividy mbola nianatra za mividy olona mbo mendrika za mividy mbola mendrika hatramin'ny fitondrana tamin'ny famanjaka hoe ao aminao daholo ny fahendrena fahaizana fanajan'olona sy ndrehetrarehetra na de tsy nianatra ary izy resiny nareo nefa fa tamin'ny taonjato nefa nareo ty tena amin'ny fotoana tena mamirapiratra mba jerevo nareo olona mbo nanao gazety amin'ny jerevo ny fahendren'ny olona
manodidina ny tena amin'ny firenena matanjaka mbalo fitahaka so fianatra ozy izy ny Betsileo mahakamy de zao ny afarako ianao manao teny tsy sarona manao teny anavina de zao koa na afarako amin'ny olona hoe ndana izy makany Katara moa de ndana ataovy négociation le anankiray indray nanoratra an'iny rehefa tsy hainareo ny négociation zany de zao ndray mbo afatra za tsy de be resaka zao ny afatra koa ny vahoaka reto olona tsy mitana ny teny mpamitaka vahoaka azonao de ho avy ny fividianana de amin'ny 2013 de aseho ampalala ho azy koa amin'ny 2003 de 23 de ampalala ho azy koa hoe zao ny teninao aza mena va tena alaviro oatra ny fahasambo reo zay koa mbo valy tena valy kafatra avy amiko mahadepute ianao mivaly anavina hoe ndana makany Katara ianao nefa ianao ny communiste ny koma sy ny tany de tsy hainao ve manao négociation tsy hainao ve mba mahavita vola ary le tena firmatsa moa 28 mars ange ndana makany FIFA vandana makany FIFA eny any Katara zany Katara FIFA azonao de le 28 mars io nge namana faniry tsy hoe izy ana négociation fa fahameza amin'ny FIFA eran'ny Afrika rehetrarehetra mahazo eran'izao teo mahazo itsika ara mbola tsy le 28 fa tratra ny délestage mbola loza loza président izy hoe loza fa tena tsy mandeha am'izay loana fa tena nanahoana aloha le kanja député le amin'le kanja ndray izy reko de io de atao carnet bokotany io ny zavatra za tsy mametsiny azy io mba takatra ny io mba takatra ny saina io mba vitany za tsy mametsiny azy satria arakaraka liny voany sy ny tariny de hoe aminy io de tena hoe impeka reka any nefa tena tanao tamin'ny coupe d'Afrika le canne atao Cameroun moa no farany teo jereo ny terrain'olona misy étage tsara tena rehetrarehetra tena mahafinaritra ty zao climatisé daholo climatisé satria mafana be tany azonao de nahemotra izy satria io ara fa mafana fa tatria za fa nandalo tao Katara sy ny tany hafanana be tokony mois de juin teo no fanaovana match de noho ny tena hoe fananaiky ny Katara tamin'io fa tamin'ny FIFA sy ny tany ao fa climatisé ny daholo rehetrarehetra de tsy naraiky momba ny tontolo iainana de zay nanemora anazy aty amin'ny mois de novembre satria aty fa mbo mankatsitsika any de na izany ary hitanao manodidina ny terrain fa climatisé daholo ny olona efa raitra ary tsara mitafo tsara jerivo lizy alohan'ny anaovana zavatra efa 77 millions de dollars 77 millions de dollars efa 1 million d'euros tsy hitan'le fanjakana jerivo tamin'ny fahavaratra tamin'ny heritaona lakana ange tsy tonga tereanao ve ny olona nahita documentaire tamin'ny nanaovana tena le etidana sola ransy ny rehetrarehetra fa ny olona mandeha daholo ny rehetrarehetra ninao de tsisy kompisoroka fotsiny hoe tinge misy aveny am'rova misy descente versante misy rano be da be de mba tokony tena le rano be da be miaraka amin'iny tokony mba ataonao avo tena itidina zao rano maximum vermako anosy zany hoe raha misy ny rano raha misy ny orana tonga de manary foana sy ny tany fa ty de tena kototo tandrevaka nefa nandatrana 77 milliards de jerevo ndray modiny teny architecture tevena ohatran'io fitondrano io ihany le tsara ivelana sy dedadedaka nanaovana ohatran' le architecture ohatran'ny clariny ohatrany boribory raha verena tevelany de mbo mamono vorona ny fitenenana nefa ny olona re tompoko am'izao taonjato zao tany Brésil ara mbola nisy tsara ohatran'io tamin'ny nanaovana coupe du monde alohan'ny tamin'ny teo nanaovana coupe du monde ndravana satria efa misy tafo ny kanja amin'ny tafo efa misy terrain tsara tarebe mbola tsara an'io ny ravana ny tsika de tena fandanina ny vola foana tsisy mitafo tsisy ninona le sady tratra ny rano amin'ny fahavaratra zay de efa zavatra lesoko ray mbola tsena tsisy kanja amin'ny tafo fa satria rehefa avy ny orana sy ny rehetrarehetra de mbola eo io za maninona veranandany ary enikenika tsy loitsofina satria nataony ralainy sangama satria tamin'ny andro rajonary mampianina tamin'nisy fitondrana teo nanaovany de hoe 200 millions de ron sy akanaovana azy kanja tena manaraka ny tenana fa nindreto de 77 de tsy fatako zay nanaovana za aloha tsy de hita hoe natao aiza le izy fa de tena mampalahelo ny zava-misy ary ny terrain'olona tena rehefa mipetraka azinao de tena itsika fa resaka nyty kolokolo raha ohatra ka misy matsa misy hoe nandoavam-bola lafo de tena misy le milaza hoe manam-pahefana koa de tonga de miditra fotsiny ny olona tompoko tena manara tsy nepenitra ty fa tsy mahatsara tena manaraka norma tompoko de tena terrain alohan'ny idirana mamaso iny de fa netudena ny
be fa tonga de fa misy anina daholo fa misy kody daholo de tsisy hoe savabe hoe aiza mibe anao sy aiza za manam-pahefana fa tonga de programme bontsy ary ray volana de fa lany be 2 volana an'iny de fa lany daholo hoe ary kôde tsôly lehibe de raha miditra eo Mahamasina ao amin'ny terrain'olona anao ohatra eo amin'ny Masina tsy hoe misy mpiambina polisy tena rana azavy atsy de hoe de ampidirina non miandro gorobaka tsisy an'izany ihany tompoko fa tena any azy fa tena zay natoko de mandeha lela sakanao A B C D E F C manodidina ny terrain correspondre an'iny be anao de fa miditra anao de ao amin'ny fidirana ohatr' zao ny idirana de atsofoka ohatran'ny makany métro mandeha anina risy mandeha atsofoka ohatran'ny kitsik tonga de vovavady lasa ny olona reny de fa miditra ohatran'ireny miditra eny vato amin'ny tôbila reny de ohatran'ireny toko ohatran'ireny daholo rehetrarehetra de tsisy olo hoe mba ikamana gropaka sy ny tany hoe ambenina olona efa lany miaramila mbola manao risy mbola manana ny vola azonao iny tonga de net de rehefa tonga le mpianatra ABCD ndray ohatra hoe 300 B 300 de fa manomboka ndray amin'ny sezatra ary ambany 1 2 3 fa programme daholo fa tena mirafitra tsara za zao nijery baolina ndray mandeha za tsy tena ny firenena tao anengeny ataoko hoe lazako hoe tsy hoe mitsoratena fa jery tao Barcelona Barça de fa tena taratara kely za hitanao le mbola vahiny lalana manahirana be zay mianaka tara mbiena de tena tsofoka de miditra na ohatra zany koa tamin'ny Stade de France fa nisy olona mipetraka de jerena na raha na ABCD eto tonga de fa riva fa indiqué tsisy olona mipetraka misy mitsangana excuse-moi tena maplaso aty tena ohatra de mitsangana souris excuse-moi tsy tena mipetraka mitsangana le olona tamin'izay azonao tena vo tonga de voaferife hoe tsisy olona tena mitsangatsangana tsisy ny tsara fa tonga de efa mipetraka daholo ny olona azonao zany natao hoe tena manara-penitra mbola misy manara-penitra sady mitafa ty le rehetra etage voalohany fandro na orana kely na erika zany hoe misy aeraso any eo ambony fa ty de tena grobaka be mbola fa tamin'ny teo ve fa tsisy ihany io ny heveriny fa tena milay indrindra de zay hoe takatra ny sainy za tsy mamitsy ny azy niveriny amin'ny nivoany de hoe okey natao tariny epokotany mihitsy ny ary de sady mampalelo rangale malagasy tena maripalelo le nivoany le olona azonao le mpitondra mihitsy ny tena eny le voany le mpitondra kely mamotika azonao manambany an'le vahoaka zay nataokana hoe tamin'ny andro rajonary mampiano tao 200 millions d'euros tena complet impact tena ohatr' zany nataony fa rehefa tonga ry zareo reto de tsotsorony ohatran'ny zany koa raha mbola mampametra-pantany teny izay marina ve ka zay tsy avela hony anitsika tsiditra n'igny azonao fa ny zavavita amin'irany teny aveo raha ngaratsianao zavavita ny fampitsarana io ny tsarantsika za tena tsy afapolo mateknisianina ana fa tena tsy lasa mampalahelo re le izy aza fitahana olona rehefa tena président malalo rehefa tena zay nataonareo hoe itoako daholo mahatsaretrarehetra de taterao de ty le mpitondra teninao tena mitsonatsonana ohatra mahamenatra olatia tena mba jenena zato aza mba ohatra nireny natao ministra na tsara na ratsy na tenao fa zavatra maloto ary io de tena tsy mbo misy tena lasa leo anareo le olona jerevo a tena miverina amin'ny fampanjaka tena jerevo miverina foana olona tena olona mitondra zany tena toteny mami modely zavatra rehetrarehetra tena eken'ny olona de manaiky anareo ny olona fa zao nge ny olona tsy anaiky anareo zay nataoko hoe amin'ny 2023 tena faizy tena raha any baolina atao 0 mihitsy ndreo de hita mihitsy manazy hoe 0 mbola eno fa le stade olympique de le mirina sy le iza le tany Thomas na elaela zay 7-0 ataovy ohatr'zay mihitsy maizany izy tena azonao ka zay tsy anaraha tsy ny tany fa tena tsara amin'izy azonao aza mitsonatsona fa samy mbo mahavita ohatr'reny tao fa zay rehefa miteny misy raisonnement sode rehefa mbo miteny nareo tompoko nefa mami tokolona rehefa mami zavatra hafa mba sy tsy adalany taola raha hoe avady badio pito aloha ny lelanao zay vo miteny fa to tsy mamarika fa tena olona tsy haiko tena metra vavany ity misy tsangandravatra ohatran'izao député Rastana mino fa mety nahazo fitarainana tamin'ny teno na nareny vavao momba n'izy ity ny fiakarany nyetra ny trano eto Antananarivo renivohitra ray de ny fivangongon'ny fako eto Antananarivo renivohitra raha ao amin'ny faly eo le sary faly momba n'le fako mbola tsy lavitra nge fa eto akaikitsika eto eto akaiky tsisy efatra metatra de vany brony fivononana eo misy le izy zao tena efa miparitaka amin'ny arabe de misy vavadin'olona zory dia eo alohan'le vavadin'olona le izy de zara fa misy lalana idirana zao am'le vavadin'olona de zao fiparitahan'ny fako loton'ny fako
io ny olona de mampalahelo mijery an'le malagasy kely mitsindroka député Rastany saona ataon'le malagasy reto olo reto aloha sady mba miezaka izy mampiakatra an'le fako zany mba tsy hideporta mafingely asany efa tamin'ny herinandro nisy nandroaka farana mbola tsisy hatramin'izao de mitsindroka mbola mitady zay zavatra azy récupérena ohatra zao sisa ho le malagasy de zao le ankizy tokony hianatra de aiza le kilalao aiza le fianana eny ambony fako lavitra io misy 20 metatra mahery de efa metafidina ty ambany akaiky ny arean'ny taxi be io ange zao le zava-misy zao e de mba tsapan'le mpitantanany commune Antananarivo revo nareo na mpanantena fa raha tsy voaroka amin'ny fako be ny tanàna ny tompona andraiky donc ianao be ny tanàna ny tompona andraiky reo fo ny fako fa tena mahamenatra mampalahelo mahazo le voaka malagasy akoatran'le hoe lasa mitsindroka mbola mijery zay azo récupérena na sakafo na boatina sardine kely na tavoangy na charbon na taolana ho amidy député Rastany mampikaikaiky ny tontolo ny hetra io ny fahadiovana za moa zany tsy te hiresaka tsony eny Ambohipo fa de tena sady ratsy ny lalana mifako tsy tafaka tena grave député Rastany zava-misy eny aminao eny aloha boribory tamin'ny faharoa marobe no hita loza ozy izy présidentsika zay loza ty marina dina loatra rery malagasy na voantsika sady tena amin'ny fitadiavana rehetrarehetra na nataony eo amin'ny mpanatanteraka na ataony ty atao amin'ny fivondronana na kenjena mihitsy ny endravaly manany hoe tsy mandroso hoe nefa tamin'iny angy tsisy financement fa de izy fotsiny ny tena hoe nanao financement autonome tena zay mbo hitany toerana nantsony lasa lavitra be ara no ty nefa famena vola efa engarana ny fako efa misy jepanokany amin'iny moa sy SMA fa lasa ny SMA atao daholo de atao hoe zare ny vola tompoko de monsieur le maire ianao nge naka vola betabetany any konapsy alana mpanao vidiananao camion na mpandrofanao andray aloha de fa mbo nisaotra ny vahoaka monsieur le maire mijiro angiky tena tsisy mazava tena manjaka mpanjaka ny mpanentaka raha za zao nataoko isa tsy hoe manana fa raha eo amin'ny toeranareo raha vao tonga amin'ny toerana ataoko miova ataoko marka sosol ataoko tsara ny lalana ataoko tsara ny éclairage zay aloha de fa mampiavaka nefa andrak'izao vao lavitra ny hafa ny kitay igny ara mbola ataoko lalana zany de mbola mahasoma satria ny embouteillage efa mampiteny mona efa tena zavatra ny économitsika ny fotoanatsika ny mpianatra atsika fa maty eo avelako iny fa de ty fako tompoko aretina ny covid ny rehetrarehetra jerivo angely sarina ataonao teo eo ambony vavahadin'olona eo amin'ny tranon'olona de le olona nyteraina teo na nylalitra mito sy mifofona ara de ho aiza ary le olona de mba maha-olombelona ve marina anaty Afrika faran'izay mahatra indrindra ara tsisy ohatratsika Madagasikara de zay niteniko tamin'ny eriko raha za ianao monsieur le maire za olona mbola tena manao comportement na vazaha ihany anao tsoka tena mitsoka tena tsy mahajery olona neny amin'ny elena tondroko anao tamin'ny heriny teo tobila mifandimby satria takona le izy ny tran'olona akaiky ny fofona ny ankizy manao kiraro sy ny tena zavatoza nefa ianao ny zavatoza ty ny etrany hoe afasinao ny volankinapy asinao daholo le SMGD akanao vola tena anaovanao paralena nefa teo fa nisy olona tompona andraiky taloha ny ady administratif fa tena nanao an'io taloha tsy nandaniana vola tia indray nampikarinao marina ny tenin'ny tototso teo hoe 800% ny ofatrana de tiana izao nge tena raha ohatra raisina saritsary an-tsaina de hatra hoe ory malagasy tonga de efa tsatotsatoko any ady tsirairay ianao fako fa tena vonoanao izy amin'ny aretina sy ny tariny tsy asorinao ny ofatrano tena fa tsisy hoanina le olona mbola sonotra tsara amin'ny tenentsika izy tontolo tsy mifokona an'izany ranga fa tena matozatra marina tena fa tsy mety de nisy olona ny tanàna tamiko monsieur le député teny aminay za ozy izy tena jerivinao de monsieur Fanivy zany manana trano ao ozy izy miofa de le trano ozy izy 12 millions iofany isa-taona zany hoe 1 million par mois tena zava-misy ny tarintanena izy de le tranonao zany efa lasa ny commune netra trano alany commune nefa izy 15 millions
de le efatrano izy zany tonga de anafanana efatrano tena zava-marina natondra ray amitsy tarata ty zany ozy izy raha ty etratrano nataony commune ty 15 millions de zany o mbola mitady 3 millions zany anafanana efatrano zava-misy zany raha olona zava-misy zany ry vahoaka de tena marina tena manontiny inona ary ozy le tranonao zany de efa anatin'ny trano re mipetraka reny de any commune ho any commune angeo izy izy tena ontsa tena marina aloha fa dradradradako any miarama lasa ohatrany hoe manofa trano zany sisa mety amin'ny olona mihoatra ny tompony trano andrasy lo manofa trano mihoatra ny tompony trano le tompony trano ara nge tsy tompony tsony mbola matiapaka nge 1 million pary anina ny tena zava-marina tony re ity tena hitako tokony hoetiko teto tia ny taratasy ozy ihany metrana alefa ny commune 15 millions ny fatranoko izy mibaina ny fany olona tsy 1 million tsy azonao ve ao anatin'ny 12 mois zany 12 millions mbola mitady 3 millions zany amelona ny etrany commune za ve tompoko de tena famonana tena hoe de fa any commune angeny trano tena aina ny aina mivoaka an'izany aiza nampandrosanao am'izany ato ny sécurité fa tsy manjary mpianatra efa tsy mianatra sakafo fa tsisy ny rehetrarehetra fa tenana mbola asina koa mifatrano tena famonoanantsika malagasy hoe ndana tena inona reny ataoko hoe tena ilevo belona ve sany anina malagasy mba eritreretra ropitana zava-marina raha ohatra ka tena tianao alaiky le olona hoe sao de anao mandainga hoetiko any aminao monsieur le maire na hoetiko any am'izay farany tonga zay tena mitany hoe tiana ny zavatra misy lelona zako tena matoa ny teny eto tena nanga latsaka arana zaby sentiment tena mangorako olona zay latsaka ny raha masiko hoe inona loatra reny atao nreto mpitondra reto hoe de raha mbola tsy tonga tsaina am'izao nareo malagasy tena tsy hitako tsiny zaka nareo matoa tsy miteny fa de tena eo tsika mianakafo fa tena manahirana de mo misy meritreritra hoe retirasy tany elavy adaladala be dabe fa zao nge stratégie ndralahy ataony daholo zay apikoropaka apikony ny olona azanao de vao mirotaka be dabe eo de vao avy ndray reto sandarma sy ny rano ndray de tena katrano tsy ataony betrabetra de tena asina lalàna ndray de prolongena roa taona zay ny biandralahy izy afa tsy olana fividianana ninina na angalatra izy na ninina raha tsy tena hoe asona tofotsy ngama reo président potentiel reo fa raha izy fotsiny raha voatsy eo reo de zay mety olana izy fa raha mbola eo reo raha tsy gafiny amin'ny zavatra fomba mahatsiravina tsy olana izy na ninina zavatra ataony teniko zay raha tsy gafinareo amin'ny fomba mahatsiravina reo olona reo de tena tsy olana tsony nareo de zay nataony sady am'le vola amin'ny propagande hitana fa tsy olana satsony izy créer problème izy de rehefa micréer problème izy zay mifahalalany olona miara miresaka amiko nazary tena marina mihitsy zany rehefa micréer problème izy de ho avy am'izay loha maritsy aloha avy ny rehetrarehetra de tena kejany ray hoetiny ohatra ny teteza misy tatrany hoe hoetiny 3 taona 4 taona io azonao zay ny zavatra biantrareo amin'io angamany azonao satria tena fa manao an'le olona hoe morotana reo aizy nareo fa miandry zay raha vao miandry nareo de fa afa ny stratégie nay zay fahalalana azy ka zay re monsieur le maire ianao ny tompona andraiky teto azonao tamin'ny président Ravalimana tonga teto tena jereko mihitsiny miadana ny olona miéclairer tsara ny jiro ary nanao ny raha lalana iny amin'ny bypass iny izy tsy nanao ny bypass nanao ny lalana filo isan'andro lalana sino isan'andro iny nanao ny ty lalana tia Louis Be boulevard de l'Europe azonao lama tsara ny fako sy ny tariny zany ny fitira de lasa président izy rehefa ve satria hitany olona mana nareo ve tena zay ao anatin'ny mera tena masana ny capitale eo mbofinao hoe asa la président zany ve mbola hoe tena tenatsika ohatran'ny président Ravana ho lasa filoham-pirenena tena mahamendratra mbola jerevony nataon'ny olona ary za tena jerevony nataon'ny président tamin'ny mera teo reny tena mendrika de miakatra foana fa ty tena misitrika ndana misitrika am'izay nareo fa tena mahamenatra olona zay ngambany afatra atao ya député Rastany député Tojomo zany efa lasa mialohanao efa nresaka an'le loi de finance ihany izy de nanambarany ny heviny fa député Rasta mino fa managambara momba le loi de finance io na de tsy any aloha satria iazakazaka am'izay zany tsika andehoany azao antenana satria na atao koa raha tena an'izay na manatrika io mbo hitan'ny olona mivoaka ny tena sady tena zavatra lehibe amin'ny firenena ty loi de LFID ka tokony tsara mbo mapresente mbo milasa ny hevitra anao na de hoe maro mivitsanisana anay de tena tsy arana nefa mandeha an'zay io tompoko de tena loi de finance io hatramin'ny fitondrana 4 taona
efatra taona nataoko raha tsoro kokoa tamin'ny fitonana hatramin'ny teteza mita makatina angaty sisy milamina matoa mahantra be oatra zao matoa milatsaka mivoaka zahatra zay tiandra lahy tsy mandalina tsy miconcerne zay ampandrosa mivoaka natao fa zay mampetety andra lahy zay ny zava-marina amin'io namana de ohatran'izay ko ty zao de tena jerevo noentiko amariniko ny teniko ao zao de tena nampiakarina makany amin'ny budget présidence lizy azonao afa tamin'ny heritaona fa nampamenimenina be amty mbola ampiakarina be foana lizy anaovana tosika fa ina le vola tena ohatra tsy sasara anaovana tosika ataovanina anaovana propagande re sa anaovanina de mbola tsy vita an'izay koa tia le raha matony tabataba ministeran'ity koa ny communication mbola nampitaona be da be ataonareo inona nefa le vahoaka raha ty tena tsy petraka raha za zao ny hevitra ka marazy tany ana etiko amin'ny matatsahana andray maninona rangara amin'ny volany famokarana le 85% le tatsaha ataovy be da be opapana de voky ny olona de miasa zay fotsiny tsotsotra zay tena hoe tsy mandalo loatra ny totsova zatra hoetiko ny olona fotsiny rehetrarehetra azo ny akapobe ny rehetrarehetra maninona raha amin'ny volany tatsaha ny amokarana volana famokarana anaovana barazy anaovana lala anaovana barazy anaovana fambolena amena semansa amena zezika de mamokatra de tsy manafatra vary fa le fanafatra vary ty mako azonao ny rehetrarehetra ny eto Madagasikara zao na ansoma tokony vitetina amin'ny vary de afarana daholo inona ny antony nindry zareo tsy mijery ny tombotsovahoaka fa bizina sitrany azoanan'le 5-10% 15% de any posy tsy rarany na ho faty eto ohatrany atao monsieur be ny tanàna teo hoe ngia be ny tanàna teo hoe apitomoana 800% ny olona ary fa tsisy hoanina le lazako anao teo hoe 15 millions ny ofa mietra trano ny ofatrano efa 12 millions mbola mitady ndre le olona afa famonoana tena zavatra tena famonoana on izy mianakavy tia ary ny azy azo bizina fizy tsy miraranareo tsy mirarahantsika malagasy reo ary nefa tefa tena ohatra tena ambety teniko matetiketa raha olona tena flo tena miary ary tena hoe mpanatatenaka tena miary mora atao Madagasikara satria nahoana eto amintsika tsy mbola misy esiresy raha mandeha anao tena misy rano eny tendrombohitra azo atao barazy tantsika lemaka tena dakany ina takany voy angamba fa teo fa fomba miazo kokoa tena eran'izao tena makany rombe anao matoa miveritry ny ohana ohatr'izay ny avy misy sakafo ndana miana varatra makany dego anao lemaka tena be da be vo mivoaka kely etsy mahitsy anao de tena toritanisy tanànaka tena ve be da be fotsiny maninona reny tsy amokarana tsahatra tena itsiritin'ny olona tsy manao maninona de nytany anao te jereo maninona lizy ny zavatra tena atao lalana eto azonao ny lalana zao eto tena ratsy de ratsy mihitsy Tanarivovotra efa lalazakanao fa misy dongona efatra tena fa limedia fa nataon'ny Madagasikara efa tena stomina fotsiny de atao mahazo goudron mahazo pétrole afaka anaovana le centrale thermique de tena tsy ataondry zareo ka zay nataoko ana hoe ty tena efa tsisy tsonty fa famonoana fa inona ny hevitra ry vahoaka mba samysaitsaina tena tsy hoe tsy fitiavana fa tena hofinon'ireo atsika mianakavy mission'ireo tompoko tsy hoe ampandrosa Madagasikara fa misy biano misy patron misy olona le firenena dehibe manao hoe zao missionareo de zay fotsiny nataonareo mety fiada manjanany voavidiny daholo ny trano any France voavidiny daholo ny trano tsy any France eran'izao tontolo zao tena izy mianakavy afy lasa lavitra fa tsika de tena ho maty taranaka eto tena za namana ty zavatra mampana misy bany promotion tamin'ny politique ingénieur nanao tamin'ny projet nanana tôbila raika fotsiny nataoko anao tarena miteraka efatra izy de mianaka roa nefa niditra tamin'ny université nanao droit ny roa mbola tsy tafita so sady tsisy hoanina tsy mianatra daholo zany raika fotsiny zay de eritrereto fa atsika mianakavy amina netsy mitovy an'izay tsy afaka tsy afaka mianatra tsony izy tsy afaka mianatra tsony ny zanany tsisy sakafo mangataka tena ao lesim-bovy tena fanampiana vokina fa de hoe tsy vitako tsony namana fa de atao de ho faty veo izy anay misy namana koa tena aveo atsirabe ao tena nanao entrepreneur izy tena nandro roborobo be da be nanana camion fa so ny zana tsisy mianatra zay ny tena ny kodabasiny isan'andro mbo mivojeo au secours tena hoe zay likitsy maro sambo mamy tena ohatran'izany daholo tompoko mahavoa amin'ny malagasy de za miveny aketsika de zao
zavatra rehetrarehetra ny vahoaka no Andriamanjaka, vahoaka no Andriamanitra, fa tena tsy zakany zareo mba nitarana fahafito ny zavatra manjoa malagasy zao. Tsy zakany hoa, za tsy manozana zava-misy tsy zakany. Mbo manaova tsara, tena raha manao tsara ianao hatrano taranaka anao tena mandeha azy misosana daholo fa aza mieritreritra aza mandrora tsy minana ny aza mijery loasa mangina fa Andriamanitra andeo amboninao hoe zay miteny eto azonao tsy hoe parfait fa tena mbo mezaka ho parfait zay fotsiny ataovataovany manao zay tongony atsara ny vahoaka. Ity misy afatra voaraiky misy de beterastany de hoe mijaly ny vahoaka ary betsaka hozy izy no mivarotra fananana de entre parenthèse ato misy de hoe vilia vilany sy ny sisa. Tena mivarotra fananana, tena vavolombelona am'zany ny tenako. Hoy ty namana mandefa an'ity afatra ty zany tena mampalahelo le zava-misy faniry. Le izy zany io miankina amintsika vahoaka sisy vavako so misy iro tokony ao hinana azy io. Zay le izy. Fa mampalahelo amin'ny lafiny ray ndraindray misy olona zany mbola voarebireby ihany efa izao nge mahazo an'le vahoaka malagasy. Ny sarina rehefatsika teo député rastany de mahafantatra an'izay sy atsapana zay ny amin'ny hoe eny ambony fako no miaina fiaina sisa le vahoaka malagasy. Amarana antsika satria efa mandeha de mandeha fotoana ngamba misy teny. Resy kely ny teny totsofa teo anaty tomobile de ho tia le culture le mpikabary. Le fitsapana marena efa naka television fa naparitako teto mihitsy reny jerena. Tiranga de mampalahelo le copie-coller tany Morondava. Copie-coller zany raha olona tena manao copie zany tena fa tsy fahaizany inona tsy culture malagasy. Raha ohatra anao manao copie any amin'ny ana de olona fa vendrana tsy maninina. De maninona re le culture tena culture mbola mivolena de hatramin'ny ministère. Nandaniana vola, nandaniana olona, hatrany faritra, ny gouverneur sy ny rehetrarehetra. Fa maninona ny zavatra tsy manjary ohatr' zany nataona firenena, ohatr' zany ny azy. Ny azy zavatra so eraera ohatr' zany ny azy no tsy mamoaka ohatr' zany tena akamasoany ty fitondrany ty. Tena mahamenatra. Maninona raha le culture ny ahoara zao ampidiro amin'ny fampianarana hoa, kabary, ampidiro amin'ny fampianarana, fambolem-bary. De tena reny ny ainatsika malagasy mbola lasa lavitra. Fa atao ina copie-coller tena iran'olona hitondra ina ao amin'ny firenena. Tena mpatonga saina ry fitondrana sy ny tany de tena io de tena de andaniana voalohany any sasany any olona ny any hatramin'ny fanjakana entana tena mobilisaina taony atao inona re tako hoe tena mirefarefatany azan'zay fa tena maharikivikina tena mamono olonareo tena raha tena jenena tena tsarotsatoanareo amin'ny aty tsirairay malagasy zay nandraisana azy raha hoentina amin'ny sary tsotsatoanareo amin'ny aty tsirairay Madagasikara malagasy de raha tsy tonga sainanjera olona de aleo vonoina eo tsika mialakasy fa de le fiteniko matetika eo mba valala be mifo am'izay fa zavalala be mantsony amin'ny lamana sareraka mba foazan'zay mba tonga avasainan'zay aizany taranaka atsika firangaty de tena zimbazimana salikana tena ohatrandreny fa maly le raha matoministra teo reny de reny ve de tena olona sambo nianatra nge olona sambo nanao an'izy nge rehetrarehetra fa de mampalahelo re fa sy angaman'izy no zavatra tena mbola jenena ty fa miala tsimo fa maika hamonjy le fivorina kely fa tena ny dito moa tsy maintsy miteny kely ihany eto satria isan'andro de mahita fivanja zavatra goavana be foana le izy mahavita miana de tena miova ary tsy mbo hoe goavana miova tsara fa miletika miakatsy de tsy andro zay mbo hitenenana kely hoe mbo mahafaka amin'ny fofotsiny hoe ary mbo manetana le malagasy hoe zao nge zavatra mahafoatsika de zay nataokana hoe eny amin'ny deuxième zao zahako nanao zay zavatra kely za tsy miherohero le olona fa tsy manana ntsony am'le masom-bolo fa falany am'le varetana zay mbo sisa izarako amin'ny olona de ao anamanana nandritra le ana fa mamboly daholo le olona tsy nalaiky moa fa alaiky amin'ny farany efa namboly daholo ny olona le maso arivo le laka ngesabe mbodratserika ngesabe io machine mbola ao machine tena lohena contran-carburant 2 millions par jour efa 10 andro zo navelako tao zay mafapoanao allo izy ny olona mba any tsara allo mba andritana kely andrepofondry atao fitopoko io mbo vitandrasy tany ao amin'ny firenena satria za koa olona mpanjona io hitanao tam'le io zao nandrefa nianao mbola mandritra le rano hitanao fa mainy hitanao zao fa misy ketsy io taloha tena mihoatra n'io ny rano zao fa tena hatrany ampovoamibedetretrany tena fa 10 andro zay de tena fa horitra lizy io le motopope émergé io natao pope émergé misotona azy nao tsy mihoatra ny mopopule sotomina kely de mamoa rano fa tena ohatran'ny Germain 500 mètres cube à heure io
io debian'io motopipio de misy groupe be ry arinarina mitondra azy motera mitondra azy de tonga hitanao ny ana tonga de mitoka be de savana foana tatatra fur et à mesure midiny izy a de tena pepetraka de hitako hoe mba afapony olo eny ambodratseriky hoe zanka tena izy tena ianao tsy mpanatanteraka fa mpanao lalàna fa zany hoe zay mbo moyen mba ampandrosoana an'izy raha mbo misy telo amanefatra teo folo amanenina misy atro zao a era Madagasikara mba hitandre tanao le teo bengezabe mitroka le rano midina mangamanga be io de saina ataoko 500 mètres cube heure ohatrany le fisotona rano miditra makao amin'ny Jirama reny de tany Sinina no dianana an'io a de tena mba asozoan'ny olona de tena rano ifan'io a 10 000 tamin'ny herintaona fa zany hoe tokony hiakatra izy am'izao fiakaran'ny carburant nefa de tsy manina mahafotena atsika ho amin'ny vahoaka amin'ny karana raha samy tena io miaza io fanjakana io raha vola onerana amina miliara be da be sy ny tarina nahodina an'io isakany district tena aminao azy ile tena koa tsy miteny foana roa taona Madagasikara dia fa mihoatran'ny mandroso a mihoatran'ny Afrika mahasoso tontolo zao ty fa tsy ohatran'izao zavatra nona zao sy zavatra tsy manjary metra belomtsika DPTR de manatena iona aminao ndray amin'ny zoma de mino fa efa misy ndray ny fivoaran-drara asa ho tsara ve sa fivoaran'ny mampime ndray de ho hitatsika eo fa za aloha fa miny satria ohatra mifotitra io hoe le fototra raha manao trano anao rehefa ratsy bazy tena mikorotanao iandry leky diavan'ny trano tsika fa satsy kely finoana hoe tsy mivavaka ravan-trano ikidio fa ratsy fototrano amin'ny rehetrarehetra tsisy fivanana tsara zany de enganetsika fotsiny mbo samy tain'Andriamanitra tsy maty ny anoanana tsy maty ny rehetrarehetra tsy maty ny herisetra le olona satria ny dralapanao politika reto koa mako raha ohatra ka tsy mitovy heritreritra azy tena manindro azy be de tsy maminy azy mamono mandatsakain'olona zay ny tena enganetsika mbo samy salama tsara mbo men'Andriamanitra tombonandro ray afaka mbo mitafatafa amin'ny vahoaka era Madagasikara eran'izao tontolo zao de zay ny tena afatra samy ten'Andriamanitra mbola andeha hamonjy adidy fa de enganetsika mbo tena mivavaka mafy mivavaka koa manova zavatra mbo mivavaha mafy ry malagasy mbo hiala ny drangona be da be hiangona ny zavatra tsy manjary eto amintsika mbo miova zavatsoa ary za mino fa raha makany an-tafy ianao mivavaka any amin'ny tany mandroso le antitra sy olona telokely ny sisa misy ao am-piangonana fa malagasy na fiangonana zandry na fiangonana katolika na protestana ny zandry ny telo miditra isan'andro feno be ny fiangonana mbo mangataka amin'Andriamanitra mbo misy chance amin'izay oaty amin'ilay liza satria zay mihinanao ary mivavaka anao mbo mangataka amin'izay mbo hivadika aty amin'izay chance hiala teo reo olona tsy manjary rehetrarehetra reo mbo olona tena olona tsara sitrapoa avita amin'ny Madagasikara ampiadana mianakavy zay Andriamanitra miheno satria ny teny hoe mio firenena eny mifananganako firenena vanina zay mbo ataovy kena angatana amin'Andriamanitra fa de sotra toboka mahafinaritra ny miresaka ny député Rastany satria ao anatin'le fahatsorany fanehoan-kevitra fahitsina amin'ny teny ihany koa zany de zava-dehibe de omendalana ny député Rastany mbola andeha hamonjy fivoriana izy io de faran'ny herinandro ihany koa mbola hitsiditsidika atsika manana programa ho amboribory tany faharoa hitsidika atsika eny amin'ny faritra misy azy samy mahazo tandrifony daholo ao mahazo ny vavahady ao mahazo ny telefônina mahazo ny sirena ao mahazo ny resaka fanamboarana kanalina ao ny amboarina ny lalana ao ny trofona ny rano ao ny omena fitaovana ny tanora omena omby ny fiangonana zay indrindra tena mahazo ny anjarany daholo tena mahazo kosa mandainga fanantiana tsy fitiavana fa mbo mezaka ny zavatra rehetra samy mahazo ny anjarany de mo angataka amin'Andriamanitra mbo lava velona anaovana didy sy masina sohatra n'izany eny ary de hiakatra eto indray aloha zany misy namana vetivety fotsiny tsy ela Rina satria hitondra teny fanentanana izy de verina amintsika eo Rina moa zany sy ny anniversaire koa tsy maintsy mbola ho apréveny Rina rehefa avy eo hikarokaroka kely mofomamy ho an'ny Rina de efa misy jus de fruit kely tsotsotra ao Rina tsy mankafy an'ireny misy alcool reny na sahala amin'izany
de tsy maintsy tadiavantsika ranomboankazo satria mitotona ny anina teo de tratra ny tsingeritaona ao amin'ny Ariana Rabe Mananjara de ampitaitsika zany avany sambava zao misy mandefa avatra mihitsiny any amin'ny Ranabavy Rolandy voaray tsara ny afatra Ranabavy Rolandy de efa nampitaina tamin'izany aka apampitaona minitra kelytsika alohan'ny idirana indrindra satria rina mbola misy ambany rehefa avy eo araka nomanina ny présidente ny fampitima Tsimondrano miaraka amintsika satria miseritsika zay ho karakarain'izy ireo rapitso eny Amboanjobe Bongatsara eny en place de l'amitié de miaraba ny ramatoa présidente Fanjara Velson tsika miarabanao. Ya, faly miaraba ny namana faniry de faly miaraba antsika rehetra ihany koa zay miaino sy mijery izao fandarana izao. Eny ary ramatoa filohany vehivavy teko Madagasikara ny amin'ny district ana Tsimondrano akalaza moa zany ny hoe nitsingeritaona zay nitsanganany le vehivavy teko Madagasikara izay efa niresadresaka tetsika tamin'ny latsinainy ny amin'ny endriky ny fandaharam-potoana efa masaka ve izy eo ho an'ny rapitso efa niketriketrika hatramin'izay de azo lazaina efa tena ho masaka. Amafisina kely raha pitso ny fotoanantsika misokatra amin'ny valora ny vavahady eny amin'ny place de l'amitié Amboanjobe Bongatsara eny amin'ny 20 Novambra io daty io raha pitso zany de masaka ve hoy ny fanontanianao azo lazaina hoe efa tena mipetrapetraka ny zavatra rehetra fandamindaminana pitsopitso mivitsivitsy kely sisa de ho avy ny lanonana zay arahana amin'ireo vehivavy tim ao amin'ny district ana Tsimondrano sy ireo vehivavy zay anotrina amin'ny faritra hafa ihany koa ao anatin'ny fotoana io. Ny fandaharam-potoana moa fanresahana ihany fa misy fandaharam-potoana fanampiny tena tsara ho mariana ve amin'io ramatoa filoha. Amafisina kely ny fandaharam-potoana ao anatin'izay fiarahan'ny vehivavy tim mankalaza tsingeritaona izay vehivavy tim district Tsimondrano izy io amafisina tsara no ankalazan'ny tsingeritaona fitaom-pivavahana no atao anokafana ny fotoana izay fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra efa nandalovana de fitrotroana-bavaka ny fotoana io ihany koa sy fitrotroana-bavaka ny zavatra rehetra mbola miandry ny vehivavy tim ao amin'ny district ana Tsimondrano de eo ihany koa ny fandraisam-pitenenana ataon'ireo olona nasaina isan-karazany de akoatran'izay ny hetsika samihafa zay isy matso ho tanterahan'ireo vehivavy isaky ny commune ao anatin'ny district na Tsimondrano commune enina amby 20 de iroso anao matso zany ireo vehivavy rehetra ireo zay efa tsy indrin-doana tokoa izy ireo miantso foana mifandray amin'izy ireo zay isan'andro manahoana ny fanomanana any manahoana ny etsetretsetra fa maika ireo vehivavy ireo zay iseho hiary fety hiary nanona ao anatin'ny fotoana io de eo ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana na rarotana nampidirina ao anatin'ny fotoana io mba ahafahan'ireo zay mila torohevitra amin'ny dokotera isy dokotera namana vitsivitsy hiaraka aminay ao anatin'io fotoana io de eo ihany koa ny fanetanana isan-karazany toromarika omenan'ireo vehivavy namana ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Parapara ny sakafo eny toerana sakafo samy mitondra ny sahazaviny tsirairay fa misy ihany koa moa ireo nangataka hoe zay mety ezaka tonga vao maraina be mety tsy ahavimbina sakafo etsetretsetra de efa nanomana ho amin'izany zay misy sakafo vary sy laoka amidy amin'ny vidiny mirary efa misy mendraikitra an'izay ao sy ny zavatra majinjinika goûter kely isan-karazany ny jus ny sisa efa misy mendraikitra ny commune enina amby 20 ato Tsimondrano nasainareo fa tsy misakana ve zany ny amin'ny commune hafa tsy misakana mihitsy namanarina ny vehivavy ao anatin'ny commune enina amby 20 de tonga ao daholy reo zay mbola maniry hiditra ihany koa de tonga ao fa tsy misakana ihany koa fa anasana tanandroza ireo an'ireo ino izy ty district hafa manodidina sy ny arrondissement ny vehivavy zay te hanatrika hifanotrina amin'ny fotoana io. Eny ary de azo lazaina fa zava-dehibe zany rapitso satria ny antoko tiako Madagasikara koa nge velona sy matanjaka de manome ohatra amin'izay zany reny efa tamin'ny Morondava reny tamin'ny fandehanan'ny filoha ny tany amin'ny lalana rehetrarehetra zay nilalovan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara de ny any amin'izay hetsika rehetrarehetra tao de vonao mafisin'ny vehivavy tiako Madagasikara zany zay etsy Tsimondrano Bongatsara tsara angamba ny tenenao hoe raha miala aiza saiza aiza moa ny tena fialana eo amin'ny place de l'amitié io ramatoa filoha
Raha miala any amin'ny toerana misy atsikasika de tonga eo amin'ny Carlton, de eo amin'ny Carlton eo ny atao misy bus F, de eo no mandray ny bus F zany de tonga eny Amboanjobe. Eo amin'ny Arỳ Amboanjobe zany miresaka amin'ny receveur, misy miala amin'ny Arỳ Amboanjobe. Rehefa tafaly eo de somary miverina kely de misy tamboho avo zay misy soratra hoe Place de l'Amitié amin'ny ilany ankavananao zany raha ohatra ianao miverina kely zay. Raha vao mandroso any moa zany de mazava ho azy ankavian-dalana izy io eny amin'ny RN 7 zay indrindra. Lalam-pirenena fahafito. Lalam-pirenena fahafito no misy azy. Zava-dehibe zany matotsika miinsista foana amina resaka fanentanana ohatr' zany mihetsiketsika ny antoko ary zay nge ho mamparikivy an'ireto fanjakany reto ny aminy hoe tena mandeha be mirila be le antoko-tiako Madagasikara ary na inona zavatra nampotehana azy 13 taona lasa zay nanesorana ny filoha zay nanorina zany na de tsy nitantana ny antoko ary izy de natao le anapotehana le so mbola mijolo le antoko-tiako Madagasikara. Manana solomabaoka, manana ben'ny tanàna, manana mpanontsaina communauté municipaly, manana handro rehetrarehetra zay mihetsiketsika na ho an'ny femme team na jeune team zany netrotsika mihitsy teto amin'ny fandarana zany mba atsapany rehetra mahazava-dehibe ny fiainana antoko. De makasitraka anao raha matofilo manatena fa aombony rapito zany de azo tatotra ny mpijery antsika eto amin'ny miara-manonja. Ya, amafisina kely ny fanentanana ho antsika vehivavy rehetra any amin'ny distrikana Tsimondrano misaotra betsaka fa efa eny foana ny telefona milaza fa vonintsika rehetra rehefa tsindrin-taona de mbola amafisina ihany koa nefa ny fanentanana andreo zay vao androany mety maheno an'izao antso izao hoe tongava fa hiary fetitsika ao anatin'izay fotoana izay. Marina kely fa tsy misy ny vidim-pidirana ao anatin'io toerana io fa tonga de miditsika mivoa mivalorany vavahady. D'accord. Makasitraka indrindra fa mety tsara zay fanomanana sy ny faneho-kevitra zay zany de manatena fa zava-dehibe no avoaka ny rapitso zany ary hanesiketsika ny vehivavy tiako Madagasikara de omendalana izy raha matoa fanjahara Vilson zay niara-dalina tamintsika teo iveriny reny fa ao anatin'izay fiverenan'ny Rina Rabe Mananjara izay no hitondrantsika ny amina hoe ny maso mijery rehetra zany ao anatin'izao na de tsy malala na de ohatry ny hoe reraka ary le vahoaka malagasy de tokony hahafantatra ny pitsopitsony zany hoe teti-bola mpanjakana izany. De sofa misy reo député zany avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara efa nresaka an'izany député Fetra, efa nresaka an'izany député Fenona Rambana, efa nresaka an'izany député Rastany ary mazava ny fanazavana eto ny député Todsoa Andriamampandry teo ny aminy hoe ohatran'izao ny atao hoe teti-bola mpanjakana efa nijoroana izy ireo zany. Zay nge le tiako tenenina amintsika hoe ny ekipa eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada de mampiseho amin'izay fahamatorana eo amin'ny fitantanana ny firenena zay ary tsy milavolefina eo anatrehan'ny zavatra rehetra. De na eo azy zany fivorina famaranana ny adevitra momba izany zay andaniana azy dia mbola miazakazaka eto amintsika reo solomabaoko reo fa mametraka ho zava-dehibe ihany koa ny amin'ny hoe anjaranao ry vahoaka malagasy no mila mahafantatra ny ambaindainy ny fomba hitantanana ny fiainanao dia ny 13 ny politika ianao rerak'io ianao varim-pananana ianao tsy mahita hoanina misakafo rehetrarehetra io amina pouvoir d'achat, ianao tsy manan-kohanina, ianao sahirana vidy fanafody, ianao tsy afaka mampiana-janaka, ianao tratran'ny etra-trano etra-tany, ianao tsisy mpijery rehefa tonga ny cyclone na tonga ny ranobe mitondra trano, ianao tsy afaka manefa ny vola ny jirama sy ny rehetrarehetra ny fiainana io ao anaty loi de finance daholo ny tokony andaminana an'izany. Zay ny mahazava-dehibe ny zavatra anambarana ny solombavamboaka teto ary ambina an'izany asika amin'izany ny solombavamboaka avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara. De zay mbola confirmentsika tamin'ny adevitra androany hoe masika hijoroana fa tsy mety zany. Sasany moa mbola miaro any ny amin'ny hoe ohatran'izao anie io tonga rapitaona io misy loi organique. Iny loi organique iny tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana tsy mandendeha ho azy zany hoe ity fetrandro fepitaona ahafahana mampiditra ny teti-bola mpanjakana eo anivon'ny anteny miram-pirenena. De tonga avokoa ny boky be rehetra
dia ahoana ny fomba ampidirana azy, de ahoana ny fandiniana azy amin'ny asam-bomera, de ahoana ny andiniana azy rehefa aveo eny anivony miaraka amin'ny teknisiana sy ny vomera sy ny plenera sy ny fomba enona le minitra tompon'andraikitra. De eto zany no ilaina ny fametraha-panontaniana marobe sy ny adevitra amin'ity androany ity. Ka ho tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny firenena reto olona reto zay anaiky be fahatany fa io ny heverina fa lalana ampandrosoana Madagasikara. Miteny an'izany tsika satria mahafantatritsika mahititsika ny amin'ny hoe mety hiakatra 20 isan-jato etra ny solika de azotsika antoka rina fa hiakatra ny vidin-solika. Atraiza ny taux d'inflation am'izao fotoana zao nijanona tany amin'ny volana jolay le izy araka namarina ny député Toditsoa teo 7,4 isan-jato any hoany. Zany hoe efa nanika amin'ny 10 isan-jato zany nampiongana ary nahazony Boris Johnson fanakana fa tsy zaka Boris Johnson l'izy de niala izy tany Royaume-Uni. Tonga Liz Truss fa tsy nahazaka donany koa tsy nahafa-po amin'ny parlementaire tany Royaume-Uni l'izy dia voatery niala. Ka eto amintsika misy 9,8% ao anatina taux d'inflation. Mbola mizesta, mbola mistyle, mbola mieritreritra fa tena mambahoaka tian'olona le fanjakana am'izao fotoana zao. Anjaranao sisa ary malagasy mandinika manao ny adidy isan'andro moa za eto. Tsy mampaninona zay fomba ilazana azy fa mahafinaritra antsika rina de hoe manaraka antsika Madagasikara mandray vatana ary misy mandray amin'ny famerenana ty fandarana ty rediffusion ny faritra rehetrarehetra azotsika akony zany isan'andro san'andro. Tsy mikatsaka ny akalaza tena ny eto na mikatsaka tsika ny amin'ny hoe itabataba mba ho hitan'ny olona fa ny andraisa mivoaka malagasy ny afatra zava-dehibe Rinarabe Mananjara. Ka marina mihitsy zay tenen'ny faniry zay satria raha resaka hoe teti-bolam-panjakana, teti-bolam-pantsiana sy ny sisa ny dikan'izany de tena hoe aim-bahoaka mihitsy le izy raha ny tokony ho izy zany indrindra hoe jerentsika reny any amin'ny atemerany ivelany reny ohatra hoe ny ao France totondro sisantsisy any amin'ny anivony hoe atemera zany any amin'ny tany mandroso any tena hoe adihevitra tena mafana de mafana ary io zany tsy hoe ireto ny député aty amin'ny kahany mpitondra raha raisitsika moa ny any France de hoe reto ny député aty amin'ny mpanohatra tsy de ahitana taratra an'izany eo amin'ny adevitra momba ny tetibola any amin'ireny firenena efa mandroso reny fa tena adevitra be fa maninona no adevitra be ny ao an-tsainy ny solombavam-bahoaka any amin'ny tany mandroso de ny tombontsoa an'ilay vahoakany zay le vahoakany izay solony tena eo anivon'ilay androm-panjakana mpanao lalàna satria tena ain-dehibe ny firenena anankiray zany hoe tetiboly zany fa io zany tsy hoe milatsaka vany fotsiny le izy avany amin'ny fahefanam-panatanteraka avany amin'ny gouvernement any de tonga ao dia eo zany dia atao hoe endrika ivelany fotsiny le atao hoe fandiniana de tsy hita zay ahoana fa de hoe rehefa raikitra ny fananganan-tanana de io tsy maintsy lany io tsy maintsy zao io mba ho tombontsoan'iza de ho sanatriva hoe mba ho tombontsoana olombitsy le izy sanatriva hoe ho tombontsoana mpitondra le izy tsy zay fa tombontsoan'ny vahoaka ao anatin'ilay firenena raha neto Madagasikara zany de izay ny tokony ho izy raha ny zavatra hita nefa alana ao anatin'izany mihitsy aloha nisy olo-mavamboaka lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara fa ny zavatra hita zavatra ny ainana zavatra mahazatra na fotoana andiniana n'ilay lalàna ny tetibola aza dia foy zany ny zavatra hita aloha hatramin'izay foy le izy nefa le izy boky be de na ianao raha ve de atao hoe tena manana dodobe tahaka n'inona za ve de hoe ao anatina fotoana foy no ahafahana mandinika an'izany le mandinika ane tsy hoe zavatra mandeha miserana fotsiny fa raha mandinika ianao tetibola zany misy taremarika be da be ao ary ny atao hoe ministera isan-karazany samy manana ny mampiavaka azy ao ny resaka priorité ao zao de mijery zany ny solombavam-bahoaka hoe ahoany ty no miakatra ahoany tiany zao ahoany tiany zao de misy fanontaniana be dehibe zany mila mipetraka am'ireny taremarika isan-karazany reny de misy adevitra be dehibe izay ny tokony ho izy le hoe adevitra tsy hoe fandaniam-potoana na hoe filambotsiary
fa tena ady hevitra mihitsy a fangataham-panazavana na ahoany tia noatran'izao ahoany tia noatran'izao zany resaka solika zany zao fa maninona noatra zany le izy sy ny sisa ady hevitra be ary misy fifamaliana mihitsy ao anatiny zany ny lanany atemy meram-pirenena fa tsy hoe zay mantsy le nanenjehana ny tamin'ny sy nitsikarana ny tamin'ny androna n'Andriamatoa Didier Ratsiraka hoe atemy meram-pirenena député mpanangatanana de mba tsy isiny zany tsony de niova le izy taty amin'ny président Zafy Albert rehefa président zany ny professeur Zafy Albert de lasa niova hatramin'ny voakitika hatramin'ny lalam-panorenana dia hoe lasa régime parlementaire semi parlementaire lasa hoe mena fahefana misimisy avy eo nefa le izy ohatrany tsita zay fandeha fa lasa atoky tsy manana député firy akory ny lasa voaka prime ministre ngiaravony ny tiana tenenina am'izay zany zavatra efa nandalo teto amin'ny firenena daholo zany fa le izy zany a mila hoe mazava tsara ny ady hevitra ao anatin'izany hoe resaka tetipolo zany resaboly io resaboly ka le izy zany a rehefa mandeha le zavatra de hoe lany io tsy maintsy lany io atao zay alany an'io tao amin'ny atemy meram-pirenena atao nefa eno ne zany resaka hoe malety zany resaka kolokolo mantsy tsika tao mpamarana anazy paraparana azy satria hoe transparency internationale miady amin'ny kolikoly sinsisa kolikoly any anivona androm-panjakana amina firenena zay iasany zany transparency internationale zany ONG non gouvernemental maleo tena ary ny olona rehefa maleo tena de maleo tena fa tsy tratran'izany hoe influence atsy pression avatsy ny sisa sy ny sisa ny Allemagne nanangana an'io transparency internationale io de any amina androm-panjakana le teny hoe malety zay fotsiny ohatra ny raisitsika teny hoe malety de hoe nidikan'izany hoe malety zany hoe vola any anaty malety any anaty valizy any zany anamatam-bazana mpanapa-kevitra sy sisa de ataontsika hoe teny akapobeny aloha kolokolo zany fa zany nefa eniny vahoaka malagasy efa niainana teto zany efa nisy zany teny tsy de vaovao amin'ny malagasy zany resaka hoe malety zany fa zany zavatra avolety zany fa tsy ny olona piosy tambary ery akory no hoe nde hoe ao anatin'izany sehatra zany tsia fa zavatra resaka avoleta ty ambony aty zany rehetrarehetra zany de resaka hoe akolikoly ka le kolikoly zany a de io mahazovahana io na amin'ny firenena matanjaka na amin'ny firenena mahantra ary raha hoe raha somary iverenantsika ny fanazavana zany no entin'ny transparency internationale fohy be zay manana fohy be ny any a Berlin any Allemagne dia teneniny zareo mihitsy hoe ny kolikoly dia dévastateur mandravarava mihitsy ny fiainan'ny olombelona ny fiainam-pirenena ny fiainan'izao tontolo zao izany resaka kolikoly izany io mantsy hatramin'izay zany ohatrany tsy de nisy resaka loatra fa rehefa tonga teo amin'ny fitondranany amin'ny président Marc Ravalomanana ho atsika teto Madagasikara dia andao ediva nyity kolikoly ty fa hita mihitsy hoe io ny tena mandravarava tsy afahana mandroso mihitsy de natsangana ny Bianco tam'izany ny Norvégianina ny fanjakana Norvégianina tena hoe nanampy betsaka amin'ny ananganana an'izany hoe Bianco zany mbola tsy Bianco ny anaran'io sampany io tam'izany tsy mbola Bianco fa mbola anarana hafa satria mbola nomanina tsara le izy dia teo anivon'ny ministera fitsarana tam'izany tena nanana andraikitra lehibe mihitsy efa tao am'izany ministera fitsarana zany ohatra tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana Ramatoa Alice Rajona tonga ihany koa Ramatoa Bakolalao Ramanandraibe tateo arindrina Ramatoa Lala Ratsialivala fa tam'izany fotoana zany no nametrahana hoe tsy maintsy edivany ty resaka kolikoly izay efa hita hoe latsapaka mitatra manao tasy d'huile ohatran'ireny menaka miparitaka ireny lay kolikoly mahazovahana amin'ny sehatra maro ao ny kolikoly avoleta ao ny kolikoly mahazo aty amin'ny sarambabem-bahoaka
de io mampitsika io mahatonga ny tsy fandrosoana mihitsy ary le izy tena ny zava-doza ao anatiny rehefa hoe manjaka ny kolikoly dia miteraka fampitehana zany ho an'ny mpiarabelona satria nahoana raha ny am'resaka fanadinana ohatra tsy tiany hoe fanadinana inona na fanadinana inona fa be deabe ny zavatra miverina ao an-tsainareo zany hoe nisy concourant zao hoe de lasa mivoaka ny fitenena hoe ty zavatra ty angamba ny lasa ifandovana mihitsy ty raharaha ty satria hoe ny tena ohatran'ny avandrianina ihany eo de rehefa eo ny dadabeany de dadabeany de ny dadany de eo de mitarana nyray manontolo tsy maintsy tafiditra ao sy ny sisa de zany rehetrarehetra zany mahatonga ny tena zany ahita hoe raha ho an'ny Madagasikara raha filaharany Madagasikara amin'ny eo anatrehana izao tontolo zao de ratsy ny filaharany Madagasikara zany hoe mahazovahana ny kolikoly ao anatin'le izy ka matotony hoe Transparency International efa nitsangana hatramin'ny taona 3,790 tany Allemagne manana foibe ny any amin'ny Berlin nametraka tsara ny lohahevitra hoe ny lohahevitra de hoe tsy maintsy atao zay edina amin'ny kolikoly manerana zao tontolo zao de tsy tongatonga ho azy zay tsy tongatonga ho azy fa misy antony eo misy antony de raha ny eto Madagasikara zany ny fahitana azy de efa tena mianaka mihitsy ity resaka kolikoly ity natsangana nefa ny sampana maleo tena iady amin'ny kolikoly napetraka mihitsy hoe maleo tena tsy mitsabatsabaka ao ny fanjakana tam'zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tsy mitsabatsabaka ao ty rehetrarehetra ty na manam-pahefana inona io na manam-pahefana ina satria izay no ahafahan'lay sehatra miasa malalaka zay le ahafahan'le sehatra miasa malalaka amin'izay hoe ady amin'ny kolikoly izay io nefa tsy fantatrao zany ny fivoarany raha tsy misy ny taremarika mivoaka de zany ene no ataony ny Transparency International raha jerena eto zany ny hoe asa ataon'zareo hoe mamoaka taremarika de misy an'le antsoina hoe indice de reny zany no jerena manahoana ny indice de efa nytenena teo misy an'zany hoe indice de perception de la corruption IPC fomba fiasan'zareo zany Transparency International zay miparitaka maneran-tany mampiasa an'zany de tonikio misy an'zany hoe indice de corruption des pays exportateurs ICPE de mandeha ny teny isan-karazany pot de vin resaka kolikoly sisa de manimba firenena ity resaka kolikoly ity manahoana zany Madagasikara manoloana an'zay manahoana ny hoavin'ny Madagasikara manoloana an'zany mba ahafahana miady amin'ity fanetry be ty zany tsy maintsy ilainao ny taremarika isan-karazany ny fivoarany isam-pirenena mihitsy io fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao isam-pirenena tsy maintsy ilaina le taremarika hoe mba nidina kely sa mba nijanona sa nitombo zany inona de resaka kolikoly ny tena tenenina am'izay de misy filaharanao de misy filaharana foana zany avoaka nytony fikambanana lehibe eto ambonin'ny tany tony zany amin'ny ty resaka hoe ady amin'ny kolikoly ty zay le izy zay de reny no ahafahana manapa-kevitra rehefa mivoaka ny taremarika de anjara ny mpitondra sy ny société civile any amin'ny isam-pirenena no mandray fepetra hoe zao zany tokony atao zao zany tokony atao fa tamy mahantra indrindrindrindra de be deabe ny sakatsakana be deabe ny sakatsakana amin'ny endriny maro samihafa tsy ahafahana hoa hoe tena iady araka ny tokony izy amin'izay kolikoly zay satria samy miahiahy daholo mifampiahiahy raha vao mikitika an'ity azy zao de fambenandralato de ny antony hoe raha vao mihetsika de fambenandralato ianao koa ne manana dossier ianao koa ne manao re ianao koa fa fantatra hoe fa ohatran' zao sy ohatro de fakahita ohatran'izay dia tsy misy fivoarana reo pays nordique ireo firenena any avaratry ny planeta tany any ry Norvège, ry Suède, ry Danemark, ry Finlandy, mena tsimitsimy kely, Suisse moa ampovoany be an'ry Frantsa sy ry Polonina sy ny namany ao Europa be ao zany Suisse, reny zany tena hoe fitaratra amin'ny ady amin'ny kolikoly, tena ambany de ambany ny kolikoly any amin'ireo firenena ireo satria misy ny antsoina hoe pays
corrompu de misy ny pays exemplaire. Le pays corrompu zany a Madagasikara anisany de tokony mba menatra isika raha miteny hoe isika de ny tenana izay miteny koa anatiny satria malagasy ny tena mba menatra zany pays corrompu isika. Kanefa misy ny atao hoe pays exemplaire nena mamme modely dia ireny Norvégiana sy ny Danemark reny. Dio reny tenenina teo hoe ny fananganana ny sampana maly eo tena miady amin'ny kolokolo eny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana Norvégiana ny tena nitondra anjara briky be tamin'izy satria zareo manana expérience tena hoe traikefa avo leta amin'ny ady amin'io. Satria matoa ambany be zany ny kolokolo any amin'ny firenena Norvégiana de misy zavatra nataondrareo no misy système mipetrapetraka tsara mihitsiny. Ary ianao rehefa te handroso de firenena zay manana traikefa no iarahanao miasa amin'ilay sehatra izay agoavana iarahana miasa zany. Fa tsy hoe firenena efa manana problema riananina ry mbola mitakisikisina any ianao. Nefa le firenena ary le mpitatanao amin'le firenena ary efa manana problema goavana be. Russie ny tiana tenenina amin'io. Tsy hoe fanliana na oatra avamba raha hoe mpitondra fanjakana tena mikatsaka ny tombontsoa amin'ny vahoakany sy ny firenena dia tsy maintsy satria maso mandidy amin'ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany zany ny mpitondra amin'ny firenena anankiray de tsy maintsy mametraka tsara foana hoe ahoana ty firenena raha-miasa ty ahoana raha misy problema alao aloha zay petrapetraka alao aloha zay aty ananina ty fa nareo ohatra misy problema de manjary mana ratsy endrika ny firenenay amin'ny firenekafa satria tsy nareorero ny arahanay miasa. Raha Madagasikara zany zao de hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra. Ka raha firenena efa misy problema de any ianao mbola hitakosokosina any any de ianao ihany no izaka ny vokany eo. Zao ny ady any Ukraine nga mbola mety tapitra mihitsy. De efa mandeha daholo ny fanankanana isan-karazany. De eo zany ianao miodikodina eo. De le vahoaka ihany keo lasa miodikodina manaraka an'le izy noho ny tsy fahaizana manapa-kevitra. Noho ny tsy fahaizana hoe mijoro tsara maizy azy ny tena rehefa edina ny kolikoly de edina ny kolikoly. Rehefa tena edina ny dalo de edina ny dalo. De misy miteny ihany hoe io kolikoly io ve de tena hoe ho fony zany. Aza manao an'izany rehefa atao ny ady de atao. Ary raha neto Madagasikara jerena hita hoe rehefa tena mifototra tsara, tena hoe mijoro tsara, tena hoe miaraka tsara, miasa miaraka, zany moa no teny fanevany eo amin'ny tiako Madagasikara ao, miasa miaraka, tsy maintsy tonga any amin'ny fahombiazana. Fa matoa io zany mbola miramina be, na de midalo, na de tsy fandriam-pahalemana io, mbola miramina, mbola mihisatra, dia misy mampisatra azy eo. Reny zany tsy maintsy jerena, misy mampisatra azy eo. Iza mampisatra azy? Malagasy, ao anatin'ny malagasy eo ihany mampisatra azy. Satria voatotohana ny tombontsoany. Mety hitsikafina ny zavatra tsy manjary tany ambadibadika rehetra tany. Ka mifanontaniana zany de hoe ho atao ve izy ty sa tsy ho atao? Atao ve le ady mikolokolo sa tsy ho atao? Dia valiny de hoe atao le izy. Fa ilaina ihany keo ny firaisan-kina ny rehetrarehetra manoloana an'izay mba tsy hahafahan'ny ratsy manjaka, ka rehefa manjaka ny ratsy dia dévastateur, mandravarava ny fiainam-bahoaka. Tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity, soranao nanahitra hatramin'ny farany, samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.